Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FDC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarakely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Koa tongava raha mitsidika ny FDC eto tsara mandroso eto akaiky ny paty à l'hôtel fa miandry anao izahay. Misy ny fianambidy 10 hatramin'ny 50 isanjato. Cours CPE, cours de préparation BEPC, bac ACD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages: travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc. Les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidirana ny 7 novembre roapolo sy roa arivo. Ny fisoratana anarana ao amin'ny biro ny cours CPE Mangarivotra, 50 metatra miala ny biro Fokotany Mangarivotra. Sy ao amin'ny bureau ny cours CPE Rebus Plaque Barday Ambohimandamina. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12. Cours CPE manolotra anao ny vaovao. Zoma 3 oktobra roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy misaotra anao misafidy ny radio télé anakay amin'ity fotoa ny fampahalalam-baovao ity no manasanao ampanajana anaraky ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany. Indro ary omenantsika ny lohatenim-baovao. Ankalazana an'io ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony ho antsika eto amin'ny faritra Boeny. Nandrainjara tamin'ny fankalazana ireo bazary 4 lehibe eto Mahajanga: bazary Mahabibo, Tsaramandroso, Marolaka ary Tsararano. Fankalazana ny fetiny maty. Mbola vitsy ny mpanjifa tonga mividy ny voninkazo izay ho apetraka eny amin'ny fasana ho an'ireo mpivarotra eto Mahajanga. Niona tamin'ny gouvernoura ny faritra Boeny ny tale général ny Bianco, ny fampiresana tamin'izany ny fiarah-miasa ahafahana mitondra fampandrosoana ato anatin'ny faritra. Nomena fiofanana ireo mpanentana eo anivon'ny ORN eto amin'ny faritra Boeny. Nomena torevitra izy ireo amin'ny sakafo sy ny tsy fanjari-tsakafo eto amin'ny faritra Boeny. Ireo no santinam-baovao raha anay eto amin'ny radio télé anakay anio Zoma 3 oktobra roapolo sy roa arivo. Misy ihany koa ny vahiny izay horaisintsika amin'izao fotoa ny fampahalalam-baovao atoandro eto amin'ny radio télé anakay izao. Entintsika isantarana izany nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana. Ka tsy diso anjara tamin'ny fankalazana nyty andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana ity isika teto Mahajanga. Teny amin'iny faritry ny Mahabibo iny no nanatanterahana ny hetsika amin'izay resaka fanasana tanana izay. Crépin Randrianjafy. Tanana madio, fahasalamana ho an'rehetra. Io no teny filamatra no entina nankalazana ny andro maneran-tany fanasana tanana amin'ny savony sy ny rano. Ho an'ny faritra Boeny manokana dia nankalazana izany teto Mahajanga renivohitra. Tsena misa 4 teto amintsika no nahazo ny hetsika fankalazana: Marolaka, Tsararano, Tsaramandroso ary Mahabibo izay mitana laharana farany tamin'ny hetsika natao hatramin'izay raha ny taona roapolo sy roa arivo no asianteny. Teto Mahabibo araka izany no nanaovana ny fankalazana. Zava-dehibe le fanentanana satria raha tsika malala loharan'ny fahasalamana ny fahadiovana, indrindra ny fahadiovan'ny tanana raha tsika rehetra malala fa io ny rantsana anankiray tena miasa indrindra vatan'olombelona.
ahafana miasa, ahafana misakafo sy ny sisa. Ka natao teto mahabiby le izy satria tia ny toerana azo lazaina hoe vezivezen'ny olona indrindra ary azahoana mampita n'le fanentanana amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao. Dia ny fidiana manokana zany mahabibo ary mahazava-dehibe azy dia hoe mivantana amin'ny vahoaka le fanentanana amin'ny alalan'ny hetsika izay ny marina ohatran'ny androany. Zava-dehibe amin'ny fahasalamana tokoa mantsy ny fanasana tanana amin'ny savony sy rano. Hoy nambara ny talepaditry ny fahasalamana sy fidiovana ary ny fanadiovana. Ankoatry ny lahateny ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana tonga teto dia notolorana fanomezana manokana ahafahana manasa tanana amin'ny savony sy rano ny fikambanan'ny mpivarotra eto amin'ny tsenany Mahabibo. Zao moa zany karazany ohatrany hoe fampahatsehivana nefa natao hatramin'izay satria tsika nandalo an'iny aretina Covid-19 iny tsika teo efa nisy foana ny fanentanana amin'ny mba zarantsika misasa tanana amin'ny savony matetika ary ity zany mbola ahafahana mafisana an'izay mba ampiasantsika an'izay fisasana tanana zay satria tena zava-dehibe izy io satria raha tsy nanao an'io tsika mety ho ratsiratsy ihany ny fiafarany tamin'ireny aretina be nandalo teto amintsika ireny fa dia isorana be da be tsika rehetrarehetra izay manaraka an'izay ary entanana koa ireo mbola tsy resy lahatra mba hanao an'izay fanasana tanana amin'ny rano sy savony ary atao matetika izay. Samy resy lahatra kosa ny rehetra nandritra nyity etsika androany ity fa dia laharam-pahamehana amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fanasan-tanana amin'ny savony. Nananditrandritra izany avokoa ireo rehetra nandray fitenenana hatramin'ny mpiara-mombonantoka. Ankoatra ny Mahajangareny vohitra dia misy ihany koa ny fankalazana any amin'ny distrika ny Marivoay amin'ny commune Ankazimorona. Fa nazahoana fitarainana ny mikasika ny fomba fiasan'ireo olona zay manamboatra karapanondro eny amin'iny bureau-ny distrika eny amin'ny préfecture ny Mahajanga iny. Betsaka ny fitarainana zay azo ny mpanao gazety ny amin'izay fanamboarana karapanondro izay. Nanaovana fanadiadiana manokana ny mikasika azy io araka ity hitaterany sitraka raharinjatovy azy ity. Manodidina ny amin'ny iray ora sy amin'ny 3 ora maraina dia efa feno olona milahatra amin'ny fanamboarana karapanondro eto amin'ny préfecture ny Mahajanga raha nambaran'ireo olona ireo. Tsy voaray mihitsy anefa izy ireo raha ny fitarainana azo fa dia ny ampitsolava ny valiteny azo. Ao ireo efa amam-bolana no mahazo io valiteny io, ao kosa ireo andro maromaro. Mifoha maraina amin'ny telo zay tonga avindreo eto nefa jusqu'à zao zay mbola tsy voaray, mbola tsy mianso anay, mbola tsy milahatra dia say hoe jusqu'ombie zay vao miala eto nefa zay sahirana mivezivezitsika maraina eto foana. Firy andro zay no vezivezy? Herinandro zay mivezivezy eto foana. Dia tsy haiko hoe ino anaovandreo anazy fa hoe avezivezindreo fotsiny zay hoe amaray dia zay iasako izy miasa hiasa mila karapanondro le asako dia zay anaovako izy. Zay zao mpianatra mila manao karapanondro ilaina amin'ny fianarana nefa jusqu'à zao zay mbo tsy voaray foana zay ny foragny tamin'ny telo tsy nianatra androany azo manao an'ny raha io foana ilaina amin'ny dossier jusqu'à ty mbo tsy azo le raha mbo tsy vita. Firy andro ity zay vezivezy ty? Raha ny tamin'ny maly fa raha ny tamin'ny herinandro iny zay mipody ty mila manoratra anarana jusqu'à zao mbo tsy vita foana le izy nanomboka amin'ny herinandro zay fa mivezivezy eto foana. Efa ela be boka nanaovako karatra tiky mivezivezy foana anao isanandro. Avy eo amin'izay lany zany fotoananao nefa fotoana tokony anaovana zavatsafa lany fotoana ty fotsiny. Mandeha maranjay anao atoandro lampy foana anao miala eto nefa zavatra tsy vita akory. Fa zany tena problème ity. Firy andro zany ianao zao nanao an'ilay karatra? Efa volagna raiky za zay taty foana fanaovana karatra. Fa lany fotoana fa mifotoana za efa tsy mandeha tsonaky. Amaray zay foana zavatra miverimberina io. Nisy avy hatrany ny fanatonana ny tompon'andraikitra mahakasika izao fitarozahana ela be amin'ny fanaovana karapanondro izao. Inona marina ary no tena antony mahatonga izany? Ary fantatsika tsara fa zany karapanondro zany dia mipetraka ho an'ilay olona ho an'ny mandrakizay dia mila famailona, mila fitandremana, tsy atao fahatany, tsy atao maikamaika fa tsy maka fotoana tsara, milamina tsara ny fanaovana karapanondro. Dia zay no mahatonga le hoe misy fepotona apetraka androany dia ny rapitso maka anazy dia nandalo an'izay fepotona zay tsika niasa hatramin'ny asabotsy lahady tamin'ny fanaovana baccalauréat eo ny mpiasan'ny karapanondro tato anivon'ny distrika Mahajanga voalohany nanenjika mba ho vita daholo ho an'ny ankizy mpianatra rehetra dia isaorana ny tompo moa fa vita soamantsara ny ankizy rehetra anala fanadinana. Amin'izao fotoana zao zany dia miverina amin'ny fomba fiasa sy fandaminana andavanandro
mifanaovana karapanondrom-pirenena zany hoe sady mandeha lay atao hoe primata zany hoe le manao karapanondro voalohany a dia mandeha le atao hoe duplicata. Eo dia misy fandaminana ihany koa satria araka ny teneniko anareo zany zavatra saropady zany karapanondro zany dia tsy maintsy misy fandaminana apetraka. Ny fandaminana apetraka dia satria betsaka ihany koa satria nisy fotoana zany teo hoe najanona le manao duplicata rehetrarehetra dia zao zany mandeha le manao duplicata dia lasa be dia be, mbola betsaka ihany koa ny mbola manao primata dia tsy maintsy misy fandaminana zany apetraka eo anivon'ilay sampandraraha manao karapanondro. Le fandaminana dia izao, io tsy voatery fa arakaraka an'le fahavitan'le zavatra. Tsy andoavam-bola koatra ny 500 ariary hividanana timbre ny fanaovana karapanondro hoy hatrany prefet ny Mahajanga. Etsakilan'izay misy amin'ireo olona ireo nanambara fa mpianatra ao ihany koa ireo mpiasa mila karapanondro maiky. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ady atao amin'ny coronavirus eo amin'ny tontolon'ny fampianarana mitoy ny fanentanana izay atao amin'ireo mpianatra amin'ity ady atao amin'ny aretina coronavirus eto Madagasikara ity. Amin'izao fotoana izao dia mbola manatanteraka ny fanentanana amin'ireo sehatra rehetra eo amin'izay lafi ny fampianarana izay ny avy eo anivony draine boeny. Arahantsika ny fanazavana Judith Rakotovao. Hentitra ny fepetra ho an'ireo tompon'andraikitry ny sekoly manao goragorana ireo fepetra fiarovana amin'ny tsimok'aretina coronavirus raha ny fanazavany taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto Boeny. Tsy maintsy arovana amin'ny aretina manko ireo mpianatra mba ahafahany mamita ny taom-pianarana araka ny tokony ho izy. Amin'izao fidirana izao moa zany dia fantatsika fa ny fepetra sy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana dia mbola mitohy. Eto izahay ato amin'ny draine boeny dia mbola manamafy sy manentana atsika ray aman-dreny, mpampianatra, isika rehetrarehetra misehatra amin'ny fanabeazana mba tsy hanadino hampatsiahy ireo zanatsika ireny fepetra izay efa napetraka eny. Indrindrandrindra eny amin'ny lalana andeha ho any an-tsekoly dia tokony tsy hiala amin'ny ankizy ireny arovava sy arorona ireny. Zay mahita atsika ombenimbeny fa sasany efa manala any amin'ny soka napetrany dia tokony mampatsiahy foana atsika nireo zanatsika ireo fa le aretina mbola tsy dia afaka tanteraka. Ny fanasana tanana matetika amin'ny rano madio sy savony ary ny elanelana izay tsy adinoina ny ray metatra. Ampatsiahivina foana zany ary mbola mafisina fa dia tokony asiana sazy mifanaraka zany any an-tsekoly raha ohatra ka minia mandika an'izay ny rehetrarehetra zany ny ankizy. Tamin'ny alatsinainy 20 oktobra 2024 teo ny fidirana ofisialy ho an'ny sekolim-panjakana rehetra raha toka efa niditra tamin'ny fiandohany ity volana oktobra ity ny sekoly miahy tena. Efa samy nomena toromarika avokoa sy ireo fepetra fiarovana amin'ny aretina ny sekoly tsirairay eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy ny manerana ny faritra Boeny. Raisitsika vetrany ny vahiny voalohany eto amin'ny ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ny radio telenakay ity eto i pasteur Bertin ato Ankaviato avy amin'ny FJKM Betela fitahina sy ny mpanakanto Rija Ramanantoanina ihany koa miaraka amintsika eto izay misy ny hetsika karakarainy izany FJKM Betela fitahina izany concert d'orgue sy ny resaka hira fiderana izay ho karakarain'izy ireo fa i pasteur Bertin mitondra fanazavana bebe kokoa mikasika an'izay. Ahoana ny fandaharam-potoanantsika pasteur? Eny ary tompoko dia miarabantsika rehetra fa tsy landritra sika noho ny famorampon'Andriamanitra tao anatin'iny fiboan'iny. Misaotra ny tompo ary misaotra ny fanjakantsika fa afaka mamory olona afaka miara amin'ny teran'Andriamanitra. Ka dia fifaliana ho an'ny FJKM Betela fitahina sy ny komity fa 30 taona ny mpitendry zava-maneno amin'ny FJKM Betela fitahina ny miarabanao Rija Ramanantoanina tonga Soamantsara eto dia miarabantsika rehetra vahoaka ny Mahajanga. Ka fifaliana ho anay FJKM Betela fitahina sy ny komity zany fa 30 taona ny mpitendry zava-maneno ny manolotra atsika any Rija Ramanantoanina amin'ny alahady zao amin'ny 3 folakandro. Inona no hitarianao ny vahoaka amin'izay fotoan'izay? Dahoara eto mpanakanto Rija Ramanantoanina inona tokoa ny zavatra ho isy
amin'ity seo zay ataonareo milady ty tompoko za moa zany amampanankanto a eny an-tseratra dia efa talohan'ny efa fotoana ela be no mamorikira ho an'ny koral voataiza tao anatin'ny koral ary mira hira fiderana ka ny ireo hira fiderana firako zay ny frontian sy ny hira fiderana ny indramiko ohatra hirany besa hirany fanjandriamana tena hirany tsy mba zafy a nefa koa ny ankabeazany dia zany namorona azy zay fanaoko amin'ny fideranany am-piangonana no atolotro ary mandritry ny adiny ray sasany eo no ho fotoana nomenay zany dia ifaliantsika ao anatin'izay a dia ho arosoko ihany koa ary arosonay sady fomba fanaonay orgamondy vita malagasy a anao démonstration kelin'izay zay a amin'ny alahady io dia sady io org io koa anarakay amin'lay hira fiderana pasteur Bertin aiza moa nanaovantsika n'le fampisehoana iarana amin'ny rija raha manantoanina dia ohatrina ny vidim-pidirana amin'izy ty ny tompoko ny toerana moa zany a dia amin'ny FJKM Betela fitahina ihany zay ny atamin'ny Masaja Matsinjo atany Masaja ao am-piangonana zany nanaovana azy manana toerana malalaka sika amin'ny fiangonana ary afaka hideranana Andriamanitra zava-dehibe dia ny hoe eo amin'ny fiainana dia tena ilainy zay miara midiran'Andriamanitra zay tahaka ny Paul Silas tao an-tranomaizana fa ny fiarahana midiran'Andriamanitra dia mampivoa ny varavarana zay mihidy eo amin'ny fiainana noho izany ary dia zava-dehibe ny itao manantsika rehetra hiara hidiran'Andriamanitra amin'izao mpanakanto zao mba hamelona finoana sy fanantenana ary hamelan'Andriamanitra ihany koa zany hamono varavarana zay mihidy rehetra eo amin'ny fiainantsika nantany ianao hoe ohatrina ny fandraisana anjara misy tokoa ny fandraisana anjara zay entina anoanana ny fakasitrahana ny fahatelopolo taona ny mpiteny zava-maneno ny FJKM Betela fitahina ka dia andraisany zany misy ny 2,000 ariary ary misy ny fanasana zay 10,000 ariary raisitsika eny amin'ny toerana sy any amin'ny komity zany dia mifiry ny fanomboany ity hetsika ity efa nambara teo zany fa amin'ny telo any fanomboana telo ora tsy diso ary dia ny mpanakantotsika zany zay ny vahiny eto amintsika zany dia hitarika atsika amin'izay hira fiderana zay satria araka nambara teo dia manao an'izany hira fiderana zany koa izy ka adiny ray sasany nefa nomaniny iarahany amintsika manontolo fa dia misy ihany moa zany groupe zay afahantsika miara mankalaza n'Andriamanitra amin'izany tahaka ny groupe Etiaza zanaky ny fiangonana FJKM Betela fitahina omentsika ny rija raha manantoanina ny fanentanana sy ny afatra ihany koa any mpankafianao sy ny kristianina eny dia manasantsika rehetra amin'ny telo ora amin'ny FJKM Betela izany amin'ny telo ora tsy diso fantatrareo daholo ny raha ataoko fa tsy azonareo tsy haina hoe moa izay le izy dia rahantsika mifaly rahantsika mideran'Andriamanitra mizara fifaliana indrindrindrindra amin'ny talentany men'Andriamanitra dia manasantsika rehetra tonga maro pasteur mamarana fotoana atsika eny ary tompoko zava-dehibe tokoa zay fiarahana midiran'Andriamanitra zay ka dia nitaonanao zay andao hiary hidiran'Andriamanitra sika amin'ny alahady amin'ny telo ora tsy diso folakandro zany eny amin'ny FJKM Betela fitahina na Betela atany Masaja zay teo aloha ny afantarantsika azy dia samy tahin'Andriamanitra ry havana amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra saotra indrindra eny ary tompoka ianareo no isorana zay ny vahiny teto amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ny radio telenakay ity tsy aivina ihany moa fa pasteur Bertin zay tato ankavitato avy amin'ny FJKM Betela fitahina dia ny mpanakanto rija raha manantoanina zay anafana ny fampisehoana amin'ny alahady izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'izany FJKM Betela fitahina izany zay fankalazana ny faha-telopolo taona ny mpitendry zava-maneno amin'ity FJKM Betela fitahina ity miraroso indrindra ho anareo arahantsika ary ny filazana zay avoray amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao HW Compagnie, supermarché, salon de beauté, restaurant. Pour étoffer son équipe, une société commerciale assise à Majunga recrute caissière, magasinier, responsable rayon, chef cuisinier, spécialiste en cuisine et culture chinoise, maître d'hôtel. Capacité requise, expérience pertinente au sein d'une grande société de distribution, avoir un bon sens de l'organisation,
grande aisance relationnelle et commerciale, apte à travailler sous pression, sens de la responsabilité et de l'esprit d'équipe, niveau de français parfait, oral et écrit, de préférence bilingue. La connaissance de la langue chinoise sera un atout. Être rigoureux, impliqué, polyvalent, dynamique. Sens de la responsabilité. Si vous êtes la bonne personne, envoyez vite votre CV avec photo récente, photocopie de diplôme et lettre de motivation mentionnant votre prétention salariale par courriel hwcompagnie@gmail.com ou déposez directement à notre siège HW Compagnie 6 Ankarobat en Bourvie, près de Toyota Racette, avenue de l'aéroport Majunga 401. Au plus tard, le 2 novembre 2020. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitoy ny fandraisana mpianatra vaovao ao amin'ny AFTP amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, cuisine, coupe et couture. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse ny AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 68 021 55. Assurance, réassurance omnibranche recrute un comptable. Poste basé à Mahajanga. Mission, passation et suivi des écritures bancaires et opérations diverses. Établissement des chèques et des communications. Vérification et contrôle des opérations journalières sur journal de caisse. Travaux de redressement et des écritures diverses. Suivi de la performance de l'agence. Chiffre d'affaires et arriérés. Établissement mensuel des états comptables. Rapprochement bancaire. État de réconciliation des comptes. Autres tâches comptables. Profil et qualification. Titulaire d'un bac plus D minimum en finance et comptabilité. 3 ans d'expérience à un poste similaire. Maîtrise Excel et connaissances en Word, PowerPoint et Access. Sérieux, rigoureux, méthodique et organisé. Aisance relationnelle, intègre et honnête. Esprit d'équipe et créativité. Motivé et disponible de suite. Merci d'envoyer votre dossier de candidature, lettre de motivation, un CV avec photo récente à l'adresse email arorecrutement@ar.mg. À mentionner dans l'objet de l'email l'intitulé du poste visé. Date limite de dépôt du dossier de candidature, lundi 2 novembre 2020 à 16h. Ny association Marzatu Vetements Bibikely dia mampandrentsika jiaby fa misokatra indray ny fisoratana anarana amin'ny fianarana zaitra. Mampianatra antsika ny zaitra rehetra, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, indrindra moa fa ny coupe sy ny couture, ary koa ny finition amin'ny fomba tsotra nefa tena mahomby. Tonga dia pratika avy hatrany no atao fa tsy misy lesona be intsony. Koa na dia tsy nianatra firy azy ianao, afaka ny hahay tsara. Eny fa na dia mbola tsy nandray masinina mihitsy azy ianao, dia ampianarina hahay an'izany satria ny mpampianatra matianina no mampianatra anao. Marina fa ny écolage dia tsy misy fa ny droit no 15 000 ariary na 75 000 francs monja izay ahafahanao mianatra mandritra ny 2 volana be izao, dia ny volana novambra sy desambra. Koa tongava maro misoratra anarana, ny fidirana alarobia 4 novambra ho avy izao. Ao amin'ny maison du quartier manga ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny ary, antsoa ireto laharana ireto: 033 01 734 48, 032 98 932 72, 034 48 464 36. Noho ny fangatahany be sy ny maro, ny sefokotany an-tany masaja dia mandamina koro maimaim-poana fianarana teny frantsay sy anglisy. Ny tanjona moa dia ny ampianatra antsika afe ireo teny ireo. Afaka manampy ny rehetra izahay, tsy misy fanavahana, indrindra moa ho an'ny mpianatra, ny mpiasa sy ny sisa.
tena ilaina tokoa izany na any am-pianarana na amin'ny fitadiavana asa. Marina fa tsy misy ny écolage fa droit 10 000 ariary na 50 000 francs monja dia ahafahanao mianatra azy roa ireo. Ny cours dia misy isan'andro, 2 volana be izao ny faharetana, ny volana novambra sy desambra. Koa tongava misoratra anarana ary fa vonina andray ianao izahay. Ny cours dia atao amin'ny école Aina eo amin'ny Kninina, école expression française. Misy mpandrafitra eo amoron-dalana dia eo no miditra 50 metatra. Miala avy eo dia ahita ilay sekoly ary afaka misoratra anarana ao amin'ny Bron Fokotany Antanimasaja. Ny manao ny filazana dia ny chef Fokotany Antanimasaja, Ramarzatovo Gaston. Fidirana alakamisy 5 novambra ho avy izao. Fanazavana fanampiny raisinao amin'ny reto laharana ireto: 033 01 734 48, 032 98 932 72, 034 48 464 36. Avis de recrutement: cherche un technicien polyvalent en multimédia, avoir de diplôme Bac plus 2 au minimum, avoir des compétences en montage vidéo et audio, logiciel Adobe Premiere Pro, After Effects, avoir des compétences en réseau multimédia, avoir l'esprit d'équipe et apte à travailler sous pression. Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre CV et lettre de motivation avec photo récente et contact à la station RTN Tsaramandou Somboun le plus vite possible ou envoyez à telenakai05@gmail.com. Merci. Fa manatsara trano ny fomba fiasany amin'izao fotoana izao ireo mpisolo vava eto Mahajanga, ka manoloana an'izay indrindra dia nisy ny fitaovana izay azon'ireo mpisolo vava eto Mahajanga ireo mba hoentina anatsarana an'izay fomba fiasa izay. Fitaovana hoentina miasa avy tamin'ny OIF ity azon'izy ireo ity. Fanadiadina. Matotra ny fiarahamiasan'ny mpisolo vava eto amin'ny section na Mahajanga sy ny vondrony miteny manontolo na ampahany amin'ny teny frantsay na ny OIF. Ity farany dia mamatsy ara-pitaovana sy fampiofanana reto mpisolo vava ireto amin'ny fanatanterahana ny asany mba ahafahany izy ireo ihany koa manome tantsorika ny vahoaka izay manatona ny sampandraraha misy azy ireo. Ty fotoana androany ty moa zany dia fotoana fanomeza ao anatin'ny projet izay fanaovan'ny olafitra mpisolo vava ny ordre des avocats du barreau de Madagascar miaraka amin'ny OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, izay manampy ny olafitra mpisolo vava zany ao anatin'ny ezakany fanatsarana fitontolona fitsarana dia manana projet zany ny ordre des avocats. Voalohany indrindra aloha zany dia ny fanomezana ordinateur ho an'ny section an'ny olafitra mpisolo vava rehetrarehetra eraky Madagasikara. Dia ty androany ity zany fotoana nanolorana ny ordinateur complet ho an'ny section ny ordre des avocats ny atao Mahajanga ao anatin'izay projet izay le voalaza teo hoe les avocats au service des justiciables na hoe manampy anao misolo vava malagasy. Dia isy ihany koa zany ny formation izay ho atao le 5 et le 6 novembre zao eto Mahajanga ihany formation ao an'ny avocat eto amin'ny section ny Mahajanga zany ao anatin'le projet izay anatin'ny projet izay misy ihany koa hoe renforcement de capacité. Dia misy formation zany mahakasika ny intégrité, ny transparence, l'état de bonne gouvernance dia ny lutte contre la corruption. Dia manaraka an'izay moa satria renforcement de capacité ny resahana dia izy koa fiofanana mahakasika ny rappel ny règle déontologique zany hoe ny izany lalàna rehetrarehetra mifehy ny asan'ny mpisolo vava izay entina hanatsarana ny asan'ny mpisolo vava ahafahana zany manolotra zavatra tsara bebe kokoa zany ho an'ny justiciable na ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia izay zany ty fotoana toan'ity fanombohana ao an'izay projet izay dia fanolorana nyreto fitaovana reto ho an'ny section ny Mahajanga. Solosaina fenina na rahana imprimante miaraka amin'ireo boky manokany manome torolalana n'ireo mpisolo vava manampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra fa ny fandraisana ny vahoaka ihany koa natolotry ny OIF tamin'izy ireo. Ankoatr'izay dia manokana andro ray isan-kerinandro ny section na ny mpisolo vava eto amintsika mandray maimaimpona ho an'ny vahoaka izay mila toromarika
eo amin'ny sehatry ny fitsarana. Ny fanamafisana bebe kokoa ny fahaizana manao ny mpisolo vava amin'ny alalan'ny satria ty ordinateur ty zany ahafahana manana connexion internet ahafahana manaraka ny fivoaran'ny lalàna fivoaran'ny zavatra rehetrarehetra mahakasika tontolon'ny asa mpisolo vava zany dia izy connexion en permanence io zany ho an'ny mpisolo vava tsirairay satria anatina fandrosoantsika izao dia mila zany maharaka an'izay koa ny mpisolo vava dia zay zany mitanjona amin'ity zavatra ty hoe manatsara bebe kokoa tsy hoe tsy mahay ny asa ny mpisolo vava fa manatsara bebe kokoa ny fahaiza-manao entina mitondra zay amin'ny justiciable araka le titre les projets hoe les avocats au service des justiciables. Zavatra tsara ao mariana koa tsy voalazako teo zany mahakasika ny consultation gratuite zany hoe fanomezana torolalana maimaim-poana satria ao anatin'le projet ihany koa zay zavatra zay dia fanamafisana ty zavatra efa nisy ihany izy io teo aloha fa mamafisana bebe kokoa zany dia ny section ny Mahajanga koa manana zay fotoana fanomezana consultation maimaim-poana zay ho an'ny olona rehetrarehetra eto tamin'ny tanàna Mahajanga zany dia isaky ny zoma maraina manomboka amin'ny 7:20 zany dia misy avocat en permanence mandray olona dia manome torolalana maimaim-poana dia manentana zany ho an'ny olona zay maniry azo an'izany torolalana maimaim-poana zany dia anantona eto amin'ny grand section ny ordre des avocats eto Mahajanga fa misy avocat mandray foana zany isaky ny zoma amin'izay consultation gratuite zay na hoe torolalana maimaim-poana zay ao anatin'le projet zay atao miaraka amin'ny OIF. Ny alakamisy maraina teo no nanaovana ny hetsika fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireto fampitaovana ireto. Ny tanjona dia tokana ihany mba ahafahana ireo mpisolo vava manitatry ny fahalalana izy ireo mikaroka ireo andinin-dalàna vaovao eo amin'ny sehatry ny fitsarana eto Madagasikara. Entana vaovao be omeny kankahiriso atsika rayon d'emballage raitra sady voatokana efa misy ao mikankahiriso ny fitaovana amonosana sakafo. Mbola maro ny karazana izay hitanao ao amin'ny kankahiriso. Rayon emballage ho anao zay manana restaurant na boulangerie na olo-tsotra mila famonosana sakafo ve ianao tongava ao amin'ny kankahiriso fa misy zay ilainao ao. Hey, vao tamin'ny kankahiriso koa zao entana vaovao reo. Haiko. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. کنار تم تا آخرش دیوونتم
ny vahintsika manaraka indray anoizatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny vahiny avy ao amin'ny bara ariel eto mahajanga dia mikarakara etsika lehibe indray amin'ity zoma fahatelopolo ny volana oktobra ity. Faby ato ankavanako ato zay misy olo tena ny tompon'andraikitra amin'izany bara ariel eto mahajanga izany, eo ihany koa ny mpanakanto zay efa fantatry ny maro, babalaziko. Miaraba anareo tompoko. Faly miarabanao namana nisy, faly ihany koa miaraba antsika vahoaka ny mahajanga Tsakanavana eto mahajanga. Araka nefa nampahafantarina teo dia misy etsika lehibe zay karakarain'ny bara ariel amin'ity zoma 3 oktobra ity farany volana rahateo ihany koa, inona zay Faby? Eny tompoko, misaotra nisy. Zay ato amin'ny bara ariel moa zany dia nanomana cabaret en lève. Cabaret en lève efa hitantsika moa namana babalaziko efa eto ihany miaraka amintsika eto, ka manasa atsika ho tonga maro anio zoma sabotsy, ho tonga maro amin'izao andro zoma izao. Zoma no anatanterahana azy, inona zany le izy cabaret dia manomboka amin'ny firy, ahoana ny mety endrikendriky n'le zava-misy ary amin'ny bara ariel Faby? Ya, merci. Totoy izao zany endrikendrika nandroany cabaret en lève miaraka amin'ny babalaziko. Dia rapitso misy animation miaraka amin'ny star zay karakarainy bara ariel Mangarivotra. Dia fandaharam-potoana moa zany manomboka amin'ny enina efa mipetrapetraka ny rehetrarehetra. Dia boisson moa zany efa milamindamina tokoa, efa glacé jiaby mihitsy ny rehetrarehetra, tsaky complet zay tadiavinao misy ao. Donc tsisy tsy mahay bara ariel nisy izy koa mbola eto Mangarivotra eto Mahajanga. Ya, efa vonimbonina zany ny lafin'ny tsakitsaky, ny zava-pisotro efa manintsy tsara eny amin'ny bara ariel andraisana ny vahoakan'ny Mahajanga amin'ity cabaret iarahana amin'ny babalaziko ity. Miarabanao babalaziko, inona ny ampiavaka an'izao seho amin'ny andro zoma izao zay hoentinao animpon'ny Mahajanga dia ahoana ihany koa ny ambiance-tsika? Ya, voalohany teny mafaly miaraba vahoakan'ny Mahajanga manontolo babalaziko, dia miaraba anareo tamin'ny plateau-ny RTN namana nisy, mbola tsara antsika jiaby. Ya, dia ahoana ny mety ampiavaka an'ity cabaret en lève iarahana aminao ity, dia ny endrikendriky ny ambiance efa afaka tantaraina sahady? Ya, voanalohany miaraka amin'ny babalaziko tsy maintsy mafana zay nitsiniky izy satria babalaziko grand complet ary misy instrument vaovao be ampiasainy ao niany, mbala agnatin'ny carton batterinazy. Donc après midi io raha jiaby fa mandeha ery, donc antsika tsy mivily lalagna fa amin'ny rehely randevotsika niany. Dia hiavaka zany ny répertoire androany? Ya, maro be ny mahira vaovao ny babalaziko, dia mampiavaka za koa ma zegny za misoma sarakady mampisoma ho an'izay olo tia hira, babalahy zay koa mila hira karaha zegny ataoko, mezagna izy micro fa itsy alagna lavitra zany hoe arairaigna iboka hoe marara fona zegny atao io, dia izy baka ry micommande tavaroy tavately satria izy courage am'le raha igny ataoko, za zany tsy de matety micro ky anao hira tsy mboagna non. Ary mampiavaka za koa mety atsika jiaby, anao mahazo bénéfice, anao mety hira amin'ny télé en plus anao very mety aza vokany koa le hiranaka amin'ny télé igny koa ataoko ary dikan'izany bénéfice be zegny anao. Hiavaka tokoa ny fampisehoana hirana amin'ny babalaziko amin'izay cabaret zay, sady manao ny hirany manokana izy amin'ny maha-babalaziko azy, misy ihany koa zany ny interprétation na ny fanaovana an'ireo hiran'olona amin'izay cabaret izay, dia ny fanentanana avy aminao, ahoana ny resaka sonorisation? Sonorisation ma hitantsika vaovao be ampiasaigny ary araiky mitsangana amin'ny baffle igny, io tsy raha atahorana bara ariel fa hitantsika jiaby tsakitsaky eo tsika mikoragna am'izao ty laoko maventy, raha jiaby tsy tohinigny jiaby fa raha jiaby dikan'izany raha tiako volagny aza misalasala, direction-ntsika amin'ny 5000 bajajy direct amin'ny bara ariel miaraka amin'ny babalaziko. Ny avy ao amin'ny bara ariel ihany koa misy ny teny niafatra ho an'impon'ny Mahajanga satria ora vitsy isaina dia higadona zay amin'ny enon'ora hariva zay anomboka ny lanonana iarahana amin'ny babalaziko eny amin'ny bara ariel, dia tsara ihany koa ny ampahafantarana ny toerana misy an'izany bara ariel zany Faby. Bara ariel Mangarivotra, ho an'izay tsy mahalala moa zany pénitentiaire, bureau pénitentiaire Mangarivotra, na anareo mangala bajaj tsisy chauffeur tsy mahay place misy bara ariel nisy bara ariel Mangarivotra, mitongava maro ravako fa ambiance mandilatra niany ty, raha jiaby pare ao, zaho tao fa nitsidika raha jiaby tout est complet
anareo sy andrasana manome toko izay fa chimie tsara antsika niany amaray mbo misy azadino amaray misy animation star vidi labera efatra anao mahazo raiky gratuit eny ary mankasitraka isoratsika babalaziko mpanakanto zay nitondra ny fanentanana teo nampafantatra ny ambiance hoentiny amin'izay cabaret en live zay isorana ihany koa ny avy ao amin'ny bara Ariel zay nitondra fanazavana amin'ny fandaharam-potoanatsika amin'ity zoma 3 octobre ity raha soanareo azy tozatsika ihany ny fotoan'ny fampalalam-baovao nanararoatra niona tamin'ny mpanao gazety eto Mahajanga ny tale général ny Bianco amin'izao fandalovany eto Mahajanga izao taorian'ny fitsidiana ara-pombam-panajana zay nataony tamin'ireo mpitondra fanjakana teto Mahajanga viditra kotovao heverina fahanatsara kokoa ny ady amin'ny kolikoly eto Mahajanga ny fametrahana ny fitsarana ambaratonga faharoa miady amin'ny sehatra io fametrahana araka ny tokony ho izy ny fihetsika sy ny fomba rehetra mba anafoanana ny kolikoly no tanjona ary mba hisiany fitantanana tsara sy mangarahara tsorneto aloha fa tsy de hoe biby fampitahorana ny paka satria fitsarana tahaka ny rehetra rehetra na dia manana ny mahasamihafa azy ary le izy fa kosa mba matomatotra kokoa ny fikirakirana ny atotataratasy zay tonga ao aminy satria tsy misy afa-tsy ny fandikan-dalàna kolikoly na mitovy endrika aminy no sahan'ny mpitsara ao amin'ny paka azo eritreretina zany fa ny vokatra hatreto dia tsara tonga eto Mahajanga moa zany ny paka dia mbola averiko ihany le izy tsy biby fampitahorana ho ny paka fa kosa fametrahana amin'ny tokony ho izy izay mety sanatria mety mibrioka eo amin'ny fihetsika na ny fanatanterahany tompona andraikitra sasatsasany ny asany ny fitsarana zay ataontsika hoe misy ary nisy teto dia mbola noho ny asany fa kosa ny andraikitra mahakasika ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna zay mitovy endrika aminy no horaisin'ny paka ary anana fahefana natsoina hoe compétence territoriale mitovy amin'ny fitsarana ambony zany na le cour d'appel fa zay kosa ilazany amin'ny hoe iasa no ahatongavany eto dia arak'izay voalaza zay hoe rehefa iasa moa izy zany dia misy ny fanenjehana misy an'ireo famitorana ary misy ny famohana didy dia zay tsy maintsy ho zay ihany moa ny fandehan'ny asa mpitsarana araka ny efa mahazatra antsika tsy natao atahorana ny fitsarana momba ny ady amin'ny kolikoly fa kosa natao fampihenana ny kolikoly izay mampijaly ny vahoaka araka ny fiteniny malagasy aleo misoroka toy izay mitsabo dia mifanentantsika mianakavy ny kolikoly fantatritsika tsara fa fanitry be ny firenena zany tsisy mahita tombony amin'izany ary araka le teny na ray aman-dreny ndre mandeha tamiko zay hoe Andriamatoa tale général dia gagan'ny olona magnorokarena ho azy fa na hoentiny any am-pasana reny dia eo varavara-pasana dia tsy hitany hoe atao akory ary izy rehefa miala aina ozy izy tadidiko tsara ny teniny tamin'izay dia eo izy vao manenina hoe za dia nanangokarena ho ahy manokana ka lesona tahak'izay raha ohatra ka lesona ny andraisana azy fa tamiko aloha dia tena lesona tamiko le izy hoe atao ahoana tokoa moa zany raha tena nanangokarena ary ny tena marina nanangona fahavalo ianao satria mety arena tokony isitrahany valala tsy mandady arona no ny sotoninao tany aminao manokana dia fenao tretien-tendakely ianao aminay fijerinay an'izany tsy mety zany na dia atao hoe tsy ao anatin'ny ataoko hoe fanomezana lesona azy angampitsika dia ahitany zany fa tena tsy mety ary izay ny fanentanana ary anetanako ny mponiny Mahajanga sy ny ao anatin'ny faritra ny amin'ny hoe raha misy ny ataoko hoe alaim-panahy amin'izany kolikoly zany tsy mahasoa anao ary tsy hahasoan'ny fiarahamonina zany fa mety akalan'olona anao akalan'ny fiarahamonina anao ary dia aleo mijanona eto Mahajanga no anamariana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny kolikoly amin'ny 6 décembre 2024 raha tany Toliara tamin'ny taona lasa Vatube Piscine vous présente Mini Julia au grand complet au Vatube Piscine le 13 et 14 novembre 2020 à partir de 18h. Et la tsinanga l'ambiance etika kendakti tonze ketika miarkamni Mini Julia au grand complet. Paf 15 000 arias. Place Tsara, ça cave toute qualité, sac complet, Wi-Fi, à gogo, parking, mal à la cabine, sécurité assurée.
Azadi Programti, les 13 et 14 novembre 2020. Commencez à 18h ambiance tika Dunia au grand complet. Au Vatoubé Piscine, Facebook, Vatoubé Piscine officiel, partenaire, Heidi, Son et Limer, Zara son nom. Milaloko aloila ve ianao miaraka amin'ny Mikalak ny Orlak tanterao ny fanorinao anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao ary koa ny asa momba ny loko sahaninao loko fampiasa anaty sy ivelan-trano fampiratiana amin'ny rindrina ampiasao ny loko Mikalak ny Orlak vous faites tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlak. Orlak, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlak. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Babe. Maromaro ny hetsika zay andalo eto Mahajanga farany herinandro tsika farany volana raha teo ihany koa eto ny avy ao amin'ny bara Fanorlahy ex bara Terence Potobe Ambalavola Mauricio zay atompona ndraikitry zany bara Fanorlahy zany eto ihany koa ny mpanakanto zay anafana ny cabaret en live rombo maiky Karimo Jaolainy Sofia mpanakanto ato ankaviato miaraba nareo miraha landray ary miaraba anao na manalise de miaraba ny vahoakany Mahajanga zay manaraka tsy tapaka ny fandarana ny RTN amizao atoandro zao raha trazany amin'ny sakafoanina re de mazotomana sosabetsaka manitsaka herinandro hafa indray sika misy indray ny zava-baovao zany omena ho an'ny vahoakany Mahajanga zay manaraka nyty fotoan'ny fampalalam-baovao ty Mauricio ao am'zany bara Fanorlahy zany inona ny hetsika zay karakaraina androany eny tokoa tafitsy anatin'ny fotoanany herinandro tsika zao de misy ny hetsika zay ataonay ao amin'ny bara Fanorlahy zay atao isan-kerinandro izy io tena marina namana anise de misy hetsika foana ho ataonay ao amin'ny bana Fanorlahy ka ny androany zay de naka ny mpanakantontsika eto Mahajanga moa tsy izy moa zany fa i Karimo zanaka Sofia satria ina moa ny antony manana amin'ny maizy azy izy raha eo amin'ny lafiny mozika ka ny titre ny entinay androany zany de hoe rombo maiky zay zany lohatenin'ny soirée androany hoe rombo maiky amin'ny mazanaka Sofia azy zay de zay cabaret en live iarana amin'ny Karim Jaolainy Sofia izay manahoana zany ny fandaharam-potoanatsika amin'ny firony manomboka inona daholo ny zavatra ho hita mandritry nyty cabaret ty rombo maiky eny ny fandaharam-potoanatsika moa dia manomboka amin'ny 10 no manomboka misokatra ny lalao fa ny tena ny artiste antsika zany manomboka amin'ny 9 sasany amin'ny 7 izy efa milatsaka amin'ny sehatry izy manomboka amin'io ny boisson ngamba ny mangatsika tena mangatsika tsara ny tsakitsaky efa tomomba nara-dalàna fa mipetrapetraka daholo ka ataoko hoe tsisy atahorana raha momba an'izay ny sécurité lamina tsara koa ny satria na ny velany na ato anatiny dia misy mpanara-maso foana am'izay reo client satria mena fafapo zany mena fafapo ny clientsika reo ny patron mantsy androany Karimo Jaolainy Sofia aiza ho aiza ny fahavononana hiatrika an'ity cabaret rombo maiky ty miarahaba namana anse misy roanjato ma miarahaba koa namana lafiny teknika ao miarahaba koa vahoakany Mazinga zay manaraka RTN zao tena mo mato makatra eto Antsesitra télé vonona lalandava ary niany mo fotoanantsika vendredi zao weekend tsika zo zany weekend atsika niany ambara programme za matoko fa mpankafy Karimo amizao mijery télé jiaby re mijery vaovao RTN atsika niany bara Fanorlahy ex-terrasse ao Ambalavola ao ambany ary avy Bentay moa fa tsy mahay zany amin'ny terrasse ary agny zany ambiantsika niany miaraka amin'ny Jola be rombo maiky fa entsika rombo maiky zany ambiansan'ny rombo maiky zany agny atsika niany za tsy tsika bara maro fa entsika zany ambiance miaraka amin'ny Karimo zany ometsika anao Mauricio fanentanana ny afatrafatra ihany koa ho an'ny mponiny Mahajanga fa indrindra ho an'ireo mpanjifa amin'izany bara Fanorlahy zany
ia mbola manentana miantso antsika vahoaka eto Mahajanga mba ho tonga riva amin'ny etsika zay ataonay ao amin'ny bana fanorla ex-terransy mba ho tonga maro nareo satria ataovy programme nareo alamino tsara amin'ny fotoana fa ariva ahita raha tsika niany ahita raha amin'ny ekitiny zany hoe rombo maiky zany afaka ataotsika sentsika lamozika izy zany fa de fa tana foana mandeha gomatsainky zay marombo maiky ny rombo maiky kanefany mbola eo koa lamozika anao koa tsy tonga amin'izy ala anao perte Karim Jaoulain Sofia mamaragna azy atsika hoan'ny mpankafy faramparany amin'izay mpankafy Karimo ary fagnitanagna mavesatra koa magnentagna atsika vahoakany Mazenga zany niany tongary amin'ny bara fanorlary ex-terrasse ambala vola fa niany ty hafahafa kely zany ambiansitsika niany ty satria niany mo le 30 efa ilozantsika zany volana octobre iny dikan'izany zany atsika mila manao zavatra tsara niany afahanare zany za rehefa misoma zeo fa tsisy couvre-feu anare zany reraka zay za vao mijanona hoe tapitra le ambiansitsika za tsy hoe 11h tapitra non anare mbelako fahafapo client tongava anareo za moa nandalo tary tamin'ny bara ry somanay tary satria za manao raha mila compliqué tsara sono ao efa pare tsakitsaky jiaby moa fa hitako re jiaby ao fa manao azy efa nijotso tary koa lastara na me boisson mitongava jiaby tsika ary amin'ny terrasse miaraka amin'ny rombo may aresaka zany any amin'iny faritry ny ambala vola sy mora feno iny anio ariva miaraka amin'ny mpanakantotsika dia ny mpanakanto Karim Jaoulain Sofia sy ny bara fanorlay isaorantsika Mauricio avy amin'ny bara fanorlay niakatra teto izy nampafantatra ny fandaram-potoana sy ny mpanakanto Karim Jaoulain Sofia anafanany zay cabaret en live rombo maiky izay bara fanorlay ex bara terrance eny amin'ny poto be ambala volany misy azy mankasitraka tompoko mankasitraka anao anse atozatsika amin'ny famakina ny filazana indray ny fotoan'ny fampalaram-baovao rehefa avy eo tsika manohy ny fanadihadiana manaraka sy mandray ny vahiny hafa indray HW Compagnie, supermarché, salon de beauté, restaurant. Pour étoffer son équipe, une société commerciale assise à Majunga recrute caissière, magasinier, responsable rayon, chef cuisinier, spécialiste en cuisine et culture chinoise, maître d'hôtel. Capacité requise, expérience pertinente au sein d'une grande société de distribution, avoir un bon sens de l'organisation, grande aisance relationnelle et commerciale, apte à travailler sous pression, sens de la responsabilité et de l'esprit d'équipe, niveau de français parfait, oral et écrit, de préférence bilingue. La connaissance de la langue chinoise sera un atout. Être rigoureux, impliqué, polyvalent, dynamique. Sens de la responsabilité. Si vous êtes la bonne personne, envoyez vite votre CV avec photo récente, photocopie de diplôme et lettre de motivation mentionnant votre prétention salariale par courriel hwcompagnie@gmail.com ou déposez directement à notre siège HW Compagnie 6 Ankarobat en Bourvi, près de Toyota Rasset, avenue de l'aéroport Majunga 401. Au plus tard, le 2 novembre 2020. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitoy ny fandraisana mpianatra vaovao ao amin'ny AFTP amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, cuisine, coupe et couture. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse ny AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 68 021 55. Assurance, réassurance Omnibranche recrute un comptable, poste basé à Mahajanga. Mission, passation et suivi des écritures bancaires et opérations diverses. Établissement des chèques et des communications.
Vérification et contrôle des opérations journalières sur journal de caisse, travaux de redressement et des écritures diverses, suivi de la performance de l'agence, chiffre d'affaires et arriérés, établissement mensuel des états comptables, rapprochement bancaire, état de réconciliation des comptes, autres tâches comptables, profil et qualifications, titulaire d'un bac plus D minimum en finance et comptabilité, 3 ans d'expérience à un poste similaire, maîtrise Excel et connaissances en œuvre, PowerPoint et Access. Sérieux, rigoureux, méthodique et organisé. Aisance relationnelle, intègre et honnête. Esprit d'équipe et créativité, motivé et disponible de suite. Merci d'envoyer votre dossier de candidature, lettre de motivation, un CV avec photo récente à l'adresse email arorecrutement@aro.mg. À mentionner dans l'objet de l'email l'intitulé du poste visé. Date limite de dépôt du dossier de candidature, lundi 2 novembre 2020 à 16h. Ny association Marzatou Vêtements Bibikely dia mampandrentsika jiaby fa misokatra indray ny fisoratana anarana amin'ny fianarana zaitra, mampianatra antsika ny zaitra rehetra na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, indrindra moa fa ny coupe sy ny couture, ary koa ny finition amin'ny fomba tsotra nefa tena mahomby. Tonga dia pratika avy hatrany no atao fa tsy misy lesona be intsony, koa na dia tsy nianatra firy azy ianao afaka ny hahay tsara. Eny fa na dia mbola tsy nandray machine mihitsy azy ianao dia ampianarina hahay an'izany satria ny mpampianatra matianina no mampianatra anao. Marina fa ny écolage dia tsy misy fa ny droit no 15 000 ariary na 75 000 francs monja izay ahafahanao mianatra mandritra ny 2 volana be izao dia ny volana novambra sy desambra. Koa tongava maro misoratra anarana, ny fidirana alarobia 4 novambra ho avy izao. Ao amin'ny maison du quartier manga ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny ary antsoa ireto laharana ireto: 033 01 734 48, 032 98 932 72, 034 48 464 36. Noho ny fangatahany be sy ny maro, ny sefokotany an-tany masaja dia mandamina kory maimaim-poana fianarana teny frantsay sy anglisy. Ny tanjona moa dia ny ampianatra antsika afe ireo teny ireo. Afaka manampy ny rehetra izahay, tsy misy fanavahana, indrindra moa ho an'ny mpianatra, ny mpiasa sy ny sisa. Tena ilaina tokoa izany na any ampianarana na amin'ny fitadiavana asa. Marina fa tsy misy ny écolage fa droit 10 000 ariary na 50 000 francs monja dia ahafahanao mianatra azy roa ireo. Ny cours dia misy isan'andro, 2 volana be izao ny faharetany, ny volana novambra sy desambra. Koa tongava misoratra anarana ary fa vonina andray ianao izahay. Ny cours dia atao amin'ny école Aina, eo amin'ny Kininina, école expression française. Misy mpandrafitra eo amoron-dalana dia eo no miditra 50 metatra. Miala avy eo dia ahita ilay sekoly ary afaka misoratra anarana ao amin'ny Bron Fokotany Antanimasaja. Ny manao ny filazana dia ny sefy Fokotany Antanimasaja, Ramarzatovo Gaston. Fidirana alakamisy 5 novambra ho avy izao. Fanazavana fanampiny raisinao amin'ny ireto laharana ireto: 033 01 734 48, 032 98 932 72, 034 48 464 36. Avis de recrutement: cherche un technicien polyvalent en multimédia, avoir de diplôme Bac plus 2 au minimum, avoir des compétences en montage vidéo et audio, logiciel Adobe Premiere Pro, After Effects, avoir des compétences en réseau multimédia, avoir l'esprit d'équipe et apte à travailler sous pression. Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre CV et lettre de motivation avec photo récente et contact à la station RTN Taramandou Samboun le plus vite possible ou envoyez à telenakai05@gmail.com. Merci.
miditra amin'ny fandraisana ny vahiny manaraka indray isika tompoko lasy tompoko vavy ny etsika eto Mahajanga betsaka tokoa amin'ity zoma 30 oktobra ity andraisantsika ny tompona andraikitra avy ao amin'ny bara rendez-vous des amis bara eny an-tany malandy avaratra eny no misy azy mbola mampafantary ny tompona andraikitra ny mikasika azy io rehefa avy eo eto indrindra monsieur Dorsa zay tompona andraikitra amin'izany bara izany eto ihany koa ny mpanakanto Anise Talapofaka miaraka amin'ny eto misy ny cabaret zay tanterahana eny amin'ny bara rendez-vous des amis miaraba nareo tompoko eny misaotra betsaka ny tompoko nanasanay nampentranonay aty aminareo aty zahay moa tonga eto zahay miraha lahy za moa no tompony bara io tokoa any an-tany malandy avaratra io secteur bis ka misy hetsiky ataonay androany fahatelopolony volana ty hanao cabaret enlève de zay ny ataonay androany manomboka eo amin'ny hariva tokotokony amin'ny nasasany na fito de le ora firavanagna iky tsy haina mety jusque maraindraigny fô i moa le zavatra hoanigny efa pari ny boisson isan-karazany misy mahafapo de ny tsakitsaky koa efa mikarakara zay zareo agny amin'ny place io agny efa mikarakara mihitsy ny jusque atongavan'le fotoana le toerana amin'izany ipetrapetrahan'ireo motonera zalahy reo na mitondra fiara zany de misy ary asina mpiambina koa satria tsy tsara ny zavatra hoe mba nandeha tagny amin'ny bara zalahy zahay motonay very manjary magnala baraka le tompon'le bara sady mampihemotry ny client ho avy amin'ny manaraka ka matokisa anareo fô ataonay zay mahafapo anareo ataonay zay amin'izany mahafapo indrindrandrindra eo amin'ny lanonana zay irahantsika mifaly ary indrindra ny fikarakarana sy ny fiambenana le fanananareo tsy misy vidim-pidirana ve zo monsieur Dorsa io tompoko tsy nasiagna vidim-pidirana mihitsy ny tariary tsy nasiagna vidim-pidirana fa zany hoe amin'izany fialamboly io moa ny efa vita koa moa ny baka de mazangaty io no tia soma ia tia lalao de tsy nasiagna vidim-pidirana tompoko ia eto ny mpanakanto zay nasainareo manokana avy ao amin'izany rendez-vous des amis zany bara iray eto Mahajanga izy io eny an-tany malandy avaratra eny no misy azy Anise Talapofaka mifarana ity ny herinandro mifarana ihany koa ny volana ny zavatra efa nomaninareo indray ary tarika Anise Talapofaka ampisoma amin'ity bara ity ia miaraba sy mpiara-miasa jiaby miaraka aminazy ary miaraba antsika avokany Majunga jiaby mifarana herinandro tegna misy zavatra nomaninay zay groupe Anise Talapofaka niomagna hetsiky ampifaly atsika avokany Majunga maromaro moa zany hetsiky ataonay atoato fa niany aloha torony an-tany malandy avaratra ke vogno zahay groupe Anise Talapofaka andeha mpisoma an-tany malandy avaratra niany cabaret ariva répertoire mipetsaka tsara maro zany balany indesinay mikasiky nouveauté jiaby sono raitra be fanentanana avy amin'ny ray aman-dreny ato monsieur Dorsa fanentanana ho an'ny mpijery ny fanentanana re tompoko de fa marina le voalazany Anise teo igny ary misaotra azy fa ino moa tsy maintsy misy kely ny fanampinana ohatran'izany dia manainga de miantso anareo namagna sy tapaka rehetrarehetra tsy ankanavaka amin'ity tanànany Mahajanga ty atsika ato amin'ny tanànany Mahajanga olo tia soma olo tia soma tia hetsiky koa aza misalasala re tompoko hoe tongava anareo ary vogno hanome fahafahampo anareo koa ny tompon'andraikitry groupe Anise zay hanao zay farany fantany farany hainy androany hariva ka aza miahiahy anareo fa ny zavatra zay andraisana anareo efa nikarakara zahay tahaka ny boisson zany ny tsaky zany boisson maro isan-karazany misy le mamimamy misy le mahiry olo jiaby samby amin'ny raha tiany ke samy mandray anjara am'izay zavatra tiany nominy ny ologno fa io samy manana zavatra tiany hoanina ny eo amin'ny resaka hoe ahoana manakôry ny fipetraka ny sécurité
zahay motonay aizany ametrahanay azy na tomobily indesinay aizany ametrahanay azy dia misy toerana toko azo ametrahana izany ary misy koa ologno efa karamaigny manokagna mihitsy hiambigny hanara-maso reo fananan'olona reo satria sanatrin'izany ke misy very le zavatra n'olona zahay ny menatra sady fabaraka ary manjary mahatonga re sasany hoe amin'izany tsy ho avy amin'ny manaraka io hetsiky io tsy niany foa ny idirana ato amin'ny plateau zany lazaiko amin'ny raha lahato sambako zah niditra amin'ity fitrano tsara tarehy be ty nandroany fa izy ty mbola ho avy zahay mazagna matetiky amin'izany hiara-hiasa tsika hiseho hanatona andreo ato hiseho amin'ny plateau amin'ny alalan'izany zavatra zany na mety misy zavatra hafa ihany hino koa dizy ake rehefa misy tany amidy misy trano amidy misy zao hoe mbo ho avy zaho amin'izany hiresaka zany aminareo fa niany to maloha mbola resaka io amin'izany cabaret io no mahasoantsika amafisitsika misaotra tompoko misaotra anareo misaotra ny amin'izany ny vahoaka ny mahajanga na lahy na vavy aza tatambagna ny amin'izany zavatra madinidiniky so de manjary tantaragna zahay zalahy nanjary nanigny tsy avy tagny izy to tagny mo raha nilamignydinagna anjany de zay zany ke misaotra tompoko tan'Andriamanitra eny ary tompoko lasy tompoko vavy tsy aivina ihany moa fa anisé talapofaka no anafanan'izay cabaret en live izay eny amin'ity bara rendez-vous des amis ity anio ariva ny vahiny teto eny koa ny tompon'andraikitry ny bara Andriamatoa Dorsafa atoizatsika amin'ny fanadihadiana zay iarahana amin'ny sitraka raharin'zatovo ny fotoa ny fampahalalam-baovao mifarana ihany koa ny hetsika zay iarahana am'zareo avy ao amin'ny tetikasa maefa miaraka amin'izao fotoana izao zay no tanterahana tamin'ity herinandro ity izay hetsika niarahana tamin'ny tetikasa maefa miaraka izay sitraka raharin'zatovo distrika miisa roa no nahazo tombony tamin'ny tolotanana sy ny fiara-miasa tamin'ny tetikasa maefa miaraka tao anatin'ny fotoana maromaro zay dia ny distrika ny Mitsinjo sy ny distrika ny Soalala nisehatra teo amin'ny tontolo maro ny maefa miaraka nandritra ireo fotoana ireo raha tsy teny efa tsy ny tontolo ny fahasalamana fotsiny ihany tao ny fanentanana ireo tanora amin'ny fisorohana ny voaka loloatra teo ihany koa ny fanentanana ny olona tsy angeraka lamanjana ny fandaranasa maefa miaraka moa dia fandaranasa zay vatsin'ny USAID vola ary notantanin'ny GSI tao anatin'izay efa taona mahery zay nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia nisehatra tao amin'ny distrika Mitsinjo Soalala ny maefa miaraka taty amin'ny faritra Boeny izay niarany asa tamin'ireo mpisehatra isan-tsokajina teny fotony ary ao amin'ny fiarafadigdim-pahasalamana ny faritra Boeny tao anatin'izay dia hita taratra tokoa fa niakatra ilay fandraisana tanana ny zaza eny anivon'ny fanjanaham-pahasalamana ka nanomboka taratra ilay fiainan'ny tapafatesangeny sy ny zaza eo ihany koa ny fialana amin'ny fangerena kalamanjana izay azahoana ilay fahasalamana eny fotony araka ny tokony izy ary tsy latsa-danjan'izay ny fandindram-piterahana izay fantatra tokoa fa ahafahan'ny fiarahamonina mitantana araka ny tokony izy sy mandindra ny fiainana ary anisany ao anatin'ilay hoe fanatanterahana ilay politika nasionaly mahakasika ny fahasalamana eny fotony nahitam-boka ny fiara-miasa tamin'ny tetikasa maefa miaraka tato anatin'ny faritra Boeny maro ny fiovanan'izy noho ny fisiany ireo mpanentana ara-pahasalamana midina ifotony manakaiky ny vahoaka tombony lehibe ho an'ny faritra izany hoy ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Boeny araka izay famelabirarana natao teo moa dia hoe ny farana ilay fandaharan'asa maefa miaraka nahitana vokatra tsara eo amin'ny lafiny fahasalamana iny fotony na santé communautaire izay averina ihany fa rafitra fototra nivony rafitra fahasalamana na système de santé eto Madagasikara izany betsaka tokoa ny anjara biriky nentin'ny maefa miaraka ary nahitana fanatsarana teo amin'ny indicateur na tondrozotra ara-pahasalamana ho an'ny faritra Boeny anakiroa ny distrikta niasany zareo teo Mitsinjo sy Soalala
dia manontany ianareo hoe ahoana ny fomba hitazomana izay vokatra tsara azo izay. Dia mahafaly sady ny miteny satria ny USAID izay teneny teo hoe mpamatsy vola avy amin'ny alalan'ny vahoaka Amerikana dia manana ilay fandaran'asa iray miaraka amin'ny MSH Access Santé izay ny USAID mamatsy volan'izy io anohy ilay ezaka efa nataony mahefa miaraka teo amin'ny fahasalamana eny fotony na santé communautaire. Ary raha district roa ny asan'ny mahefa miaraka izay isaorana azy ireo raha ny fidy izy dia tsy mahajanga voalohany sy mahajanga faharoa fa le taty ampitan-dranomasina lavitra taty le mitsintsy solala zany hoe le tany lavitra andrina dia hiasa amin'ny district enina zany hoe ny district rehetra ato anatin'ny faritra Boeny dia ho raisin'ny mahefa ny access an-tanana izany fahasalamana eny fotony izany. Ny alarobia fa 9 ny volana oktobra taona 2024 teo no nifaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa mahefa miaraka tao anatin'ireo distrika misa 2 ao anatin'ny faritra Boeny ireo. Ho izy koa anefa aorianan'izao ny fiara-miasa amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritra raha nambaran'ireo tompona andraikitra hatrany. Ho antsika eto mahajanga sy ny manodidina iray volana fanetsehana ny herin'Andriamanitra, iray volana fanetsehana ny herin'Andriamanitra. Fotoam-bavaka lehibe ho tontosaina ny sabotsy fa 4 faraka amin'ny 30 volana oktobra ary ny fahafito sy ny 14 volana novambra 2024 samy manomboka amin'ny 7 maraina etsy amin'ny espace Rainso Aranta devant gare routière. Fotoam-bavaka andraisanao fiovana, fanasitranana, fahagagana, anova tanteraka ny fiainanao, anasanantsika rehetra poniny mahajanga tsy akanavaka. Ity ny fotoana tsara indrindra ho anao fa amin'ny andro farana no andatsarako ny fanahiko amin'ny rehetra ho Jehova. Asa tino ary iray volana fanetsehana ny herin'Andriamanitra, iray volana fanetsehana ny herin'Andriamanitra ho tontosaina ny sabotsy fa 4 faraka amin'ny 30 volana oktobra ary ny fahafito sy ny 14 volana novambra 2024 samy manomboka amin'ny 7 maraina etsy amin'ny espace Rainso Aranta devant gare routière. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Étoile Color, loko vita malagasy, ilay manome loko ny fiainanao. Misy ny loko rehetra ilainao ary hitanao manerana ny nosy. Étoile Color, loko mateza manamora ny fiainanao. Mandray vahiny hafa indray tsika fararano-danonana nety Mahajanga. Mitoy ny lanonana iarahana amin'ny bara Mony Misoma. Bara Mony Misoma, Eric Sava no mivahiny eto izay tompona andraikitra voalohany amin'ity bara Mony Misoma eto Mahajanga ity. Eo ihany koa ny mpanakantotsika les universitaires Arnaud izay mitondra mitarika an'izany les universitaires izany no miakatra eto. Miarabanareo amin'ny rahalahy indray tonga soa amin'ity fotoany fampahalalam-baovao ity. Ahoana indray ny fandaram-potoanantsika amin'izao zoma mahafinaritra zao Eric Sava? Ia, voalohany indrindra miarahaba ny vahoakan'ny Majunga, raha eo mpihinanana anao dia mirary anao azo itomana ary miarahaba anao koa namanany se, miarahaba sy kara-miasa ato amin'ny RTN amin'ny radio télé. Ahoana indray ny fandaram-potoana ary amin'izay bara Mony Misoma zay zoma ny andro? Ia, farany herinandro atsika angamba ny tsisy vony amintsika Mony Misoma izy koa fa farany herinandro karahan'izao io tsy maintsy magnano cabaret enlève za tsy playback fa enlève ataontsika ambara Mony Misoma. Ny zavatra misy moa zany efa tsy ambarantsika jiaby zavatra fa ny ao foana ny hitantsika satria atsika zany tsy afaka wawawawa eto fa ino koragna tsy atao maro fa Mony Misoma izy koa fa magnano raha fantatra atsika jiaby. Fantatratsika. Iresaka an'izay bara Mony Misoma zay vetivety tsika alohan'ny idirana amin'le tontolon'ny ambiance manahoana zany ny andraisana ny olona, ny toerana, ny resaka tsakitsaky, ny boisson, ny sécurité, ny sonorisation, ahoana reny amin'ny ankapobeny? Ia, misaotra dia misaotra namana nisy resaka sonorisation angamba tsisy vony amintsika Mony Misoma manao zavatra za angamba raha ohatra misy ny voalohany amin'ny sonorisation eto Majunga amin'ny resaka amin'ny Misoma Natsal zany angamba tsisy
donc faharoa izy koa tsy hamono misoma tsika tsy hagnano io voalohany atsika fa raha ohatra ka nisy ny voalohany dia koa mangala faharoa itsika resaka sécurité efa tsika atsika tsy koragna zavatra maro anisy efa zavatra fa misy zay arisoragna atsika voakany Majunga hatrizay aloha zay akoatran'ilay sécurité ny manafo amin'ny tanàna mihitsy manampy zay satria tsara ny fandraisana zareo tsara koa ny fiarahana eo isaorana zareo moa zany fa hatreto aloha sécurité tsika assuré boisson amin'izao rehetronomboaly efa agnatin'ny frigo angambany tsy zavatra mampitaintaigna antsika tsakitsaky efa pare raha jiaby eo fitongavatsika foagna ny mahaela izy angambany satria amidimy atsika fa izy ya amidimy atsika fa izy ozy izy Eric Sava zay tompony andraikitra voalohany amin'ity baramony misoma eto Mahajanga ity efa fantatra atsika ny lazan'izany baramony misoma izany mbola nakapanakanto ihany koa zareo les universitaires Arnaud ela zay tsy hita tamin'ny plateau ty teto ahoana indray zany ny fandaram-potoana atsika niany akory mikasiky ny répertoire ny fahavononana ho anareo les universitaires dia ny endrikendriky ny ambiance zay omena ho an'ny voakany Mahajanga ya voalohany magnano mbalatsara atsika jiaby rehefa miarabana koa namagna lycée sy anareo jiaby namagna miaramiasa ato amin'ny RTN groupe les universitaires elaela moa zay tsy fankahita satria moa tsy somary tsy teto ely za noho ny tambagna zay tsy maintsy andeha natao tagny tantanàna tagny zay ke za zala navy za navy moa tsika niany mamono misoma groupe les universitaires complet raha élément aloha tegna mbo tsy raha tahorako raha mbola Majunga eto zegny koa élément groupe les universitaires tsy anaovako izy voalohany donc mety faharoa edy raha misy voalohany mety zay faharoa donc raha donc tiako volagny zegny mavie maro atsika niany ty 18 heures pile atsika fa départ lavalava atsika jusqu'à nareo kajo fotony la muzika aminay tsisy mipindamena zay fotony jola konka jiaby aminay ao ino moa tena mampiavaka les universitaires raha resaka cabaret raha mampiavaka groupe les universitaires resaka interprétation zay misy raha zay efa interprète zay tegna magnavagna zay ary izy koa mampatsahivy koa zegny ho anareo zay mpagnano événement jiaby nanao tenga l'artiste tsy musicien eto groupe les universitaires zegny afaka miaccompagner artiste nahafarinao baka izy ary hatreto koa ma isora koa ma président Eric Sava agnisan'ny mandray zay be ohatry amony misoma dia ariva groupe les universitaires grand complet io tsisy mipindamena amina muzika ariva agny somatsika niany Eric Sava fanentanana avy aminao atambatra atsika ny mpankafy groupe les universitaires sy ny mpanjifa amin'izany baramony misoma zany niany tsy olavakoragna atsika zany tsy idera vady may mamoitry fa izy koa fa ao atsika mahay donc tsy zavatra ino eky fa tongava maro atsika mafe jiaby donc raha nyteneninay teo na nyteneny Jean-André Arnaud na nyteneniko teo mafe izy mitongava fevy atsika donc ny mahaela izy fa fantatra atsika universitaire reo magnano zavatra zay matetika angalako andreo matetiky io satria tiako na zao artiste zao musicien tête de liste zao ny groupe nakay zao mitondra groupe tia raha tsara zao matoa zao mangala andreo isaka tetiky satria zara hitako mahafeny zavatra ataondreo ke zay mitongava maro atsika voakany Majunga ariva 5 heures atsika fa izy boisson efa pare raha jiaby efa anao feky nitavela andrasana azy eo fa raha jiaby efa pare ao mankasitraka Eric Sava tompony andraikitra amin'ity baramony misoma ity niaraka tamin'ny mpanakanto les universitaires Arnaud no mitarika an'izany les universitaires zany izy indrindra no niakatra teto nampafantatra zay fandaram-potoana izay anio ariva eny amin'ny baramony misoma manomboka amin'ny 10 ariva efa miakatra ny ambiance amin'izany baramony misoma izany amin'ity zoma mafinaritra ity mirary soanareo ary atozatsika amin'ny famakina ny filazana indray HW Compagnie, supermarché, salon de beauté, restaurant. Pour étoffer son équipe, une société commerciale assise à Majunga recrute caissière, magasinier, responsable rayon, chef cuisinier, spécialiste en cuisine et culture chinoise, maître d'hôtel. Capacité requise, expérience pertinente au sein d'une grande société de distribution, avoir un bon sens de l'organisation, grande aisance relationnelle et commerciale, apte à travailler sous pression, sens de la responsabilité et de l'esprit d'équipe, niveau de français parfait, oral et écrit, de préférence bilingue. La connaissance de la langue chinoise sera un atout. Être rigoureux, impliqué, polyvalent, dynamique. Sens de la responsabilité. Si vous êtes la bonne personne, envoyez vite votre CV avec photo récente,
photocopie de diplôme et lettre de motivation mentionnant votre prétention salariale par courriel hwcompagnie@gmail.com ou déposez directement à notre siège HW Compagnie, 6 Ankarobat, en Bourvie, près de Toyota Racet, avenue de l'aéroport Majunga 401. Au plus tard, le 2 novembre 2020. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitoy ny fandraisana mpianatra vaovao ao amin'ny AFTP amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, cuisine, coupe et couture. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse ny AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 68 021 55. Assurance, réassurance omnibranche recrute un comptable. Poste basé à Mahajanga. Mission, passation et suivi des écritures bancaires et opérations diverses. Établissement des chèques et des communications. Vérification et contrôle des opérations journalières sur journal de caisse. Travaux de redressement et des écritures diverses. Suivi de la performance de l'agence. Chiffre d'affaires et arriérés. Établissement mensuel des états comptables. Rapprochement bancaire. État de réconciliation des comptes. Autres tâches comptables. Profil et qualification. Titulaire d'un bac plus D minimum en finance et comptabilité. 3 ans d'expérience à un poste similaire. Maîtrise Excel et connaissances en Word, PowerPoint et Access. Sérieux, rigoureux, méthodique et organisé. Aisance relationnelle, intègre et honnête. Esprit d'équipe et créativité. Motivé et disponible de suite. Merci d'envoyer votre dossier de candidature, lettre de motivation, un CV avec photo récente à l'adresse email arorecrutement@ar.mg. À mentionner dans l'objet de l'email l'intitulé du poste visé. Date limite de dépôt du dossier de candidature, lundi 2 novembre 2020 à 16h. Ny association Marzatu Vetements Bibikely dia mampandrentsika jiaby fa misokatra indray ny fisoratana anarana amin'ny fianarana zaitra. Mampianatra antsika ny zaitra rehetra, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, indrindra moa fa ny coupe sy ny couture, ary koa ny finition amin'ny fomba tsotra nefa tena mahomby. Tonga dia pratika avy hatrany no atao fa tsy misy lesona be intsony. Koa na dia tsy nianatra firy azy ianao, afaka ny hahay tsara. Eny fa na dia mbola tsy nandray machine mihitsy azy ianao, dia ampianarina hahay an'izany satria ny mpampianatra matianina no mampianatra anao. Marina fa ny écolage dia tsy misy fa ny droit no 15 000 ariary na 75 000 francs monja izay ahafahanao mianatra mandritra ny 2 volana be izao, dia ny volana novambra sy desambra. Koa tongava maro misoratra anarana, ny fidirana alarobia 4 novambra ho avy izao. Ao amin'ny maison du quartier manga ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny ary, antsoa ireto laharana ireto: 033 01 734 48, 032 98 932 72, 034 48 464 36. Noho ny fangatahany be sy ny maro, ny sefokotany an-tany masaja dia mandamina kory maimaim-poana fianarana teny frantsay sy anglisy. Ny tanjona moa dia ny ampianatra antsika afe ireo teny ireo. Afaka manampy ny rehetra izahay, tsy misy fanavahana, indrindra moa ho an'ny mpianatra, ny mpiasa sy ny sisa. Tena ilaina tokoa izany na any ampianarana na amin'ny fitadiavana asa. Marina fa tsy misy ny écolage fa droit 10 000 ariary na 50 000 francs monja dia ahafahanao mianatra azy roa ireo. Ny cours dia misy isan'andro, 2 volana be izao ny faharetany, ny volana novambra sy desambra. Koa tongava misoratra anarana ary fa vonina andray ianao izahay. Ny cours dia atao amin'ny école Aina, eo amin'ny Kninina, école expression française. Misy mpandrafitra eo amoron-dalana
dia eo no miditra 50 metatra miala avy eo dia ahita ilay sekoly ary afaka misoratra anarana ao amin'ny Ibrahim Fokontany Antanimasaja. Ny manao ny filazana dia ny Sefy Fokontany Antanimasaja Ramarozatovo Gaston. Fidirana alakamisy 5 novambra ho avy izao. Fanazavana fanampiny raisinao amin'ny ireto laharana ireto: 033 01 734 48 032 98 932 72 034 48 464 36. Avis de recrutement: cherche un technicien polyvalent en multimédia, avoir de diplôme Bac plus 2 au minimum, avoir des compétences en montage vidéo et audio, logiciel Adobe Premiere Pro, After Effects, avoir des compétences en réseau multimédia, avoir l'esprit d'équipe et apte à travailler sous pression. Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre CV et lettre de motivation avec photo récente et contact à la station RTN Taramandu-Samboun le plus vite possible ou envoyez à telenakai05@gmail.com. Merci. Andraso aloha aleo aho iteny ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy, ny sampandraharaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny sampandraharaparitry ny mponina, ny sampandraharaparitry ny fampianarana, ny sampandraharaparitry ny fahasalamam-bahoaka, mpiara-mambonantoka amin'ny Maristops Madagasikara dia faly manasa antsika rehetra tanora ny Mahajanga ho avy ao amin'ny Maison des Jeunes Barday niraka amin'ny 30 oktobra 2024 tontolo andro. Fa misy tolotra ara-pahasalamana sy ara-pahananana maimaim-poana koa tongava maro. Mandray vahiny hafa indray isika eo amin'ny lafiny fahasalamana izy ity sy ny resaka tanora. Zay indrindra no andraisantsika nyreto vahiny reto. Miakatra eto amin'ny plateau radio Telenika amin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao, mademoiselle Valencia zay ato ankavanako ato izy solotenany tanora avy ao amin'ny Maison des Jeunes eny Ampasika. Eto ihany koa Rasazy Hajamalala zay ato ankaviato zay misolotenany avy ao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Misy moa ny fiaramiasa miaraka amin'ny Maristops amin'izao fotoana izao satria misy ny fandaram-potoana zay hoentina mankalaza an'izany hoe Journée internationale des jeunes filles izany, na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy. Zay indrindra no antondiny izy ireo eto amin'ny plateau radio Telenakai. Miarabanareo ary. Mademoiselle Valencia, ianao ny solotenany tanora avy ao amin'ny Maison des Jeunes eny Ampasika. Andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy. Inona ny tsara ho fantatry ireo tanora mitovy aminao any an-tokantrano any ary? Fa miarabantsika rehetra dia ny tsara ho fantatra amin'io hetsika izay ho karakaraina io zany dia ny hoe ny 1 oktobra moa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy izay ankalazaina izy io isa-taona ka tsy diso anjarany amin'izany isika eto amin'ny faritra Boeny izay ho tanteraina Rapitso fa 1 oktobra 2024. Tamin'ity taona ity moa dia nampitondraina ny lohahevitra hoe andraso aloha aleo aho iteny izay entina nomezan-danja manokana ny fiainonan'ny tanora vehivavy izy io. Dia etony koa Rasazy Hajamalala, ahoana ny fandaharam-potoanantsika andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy tokony tamin'ny 1 oktobra teo ny andro iraisam-pirenena fa nahemotra aty amin'ny 1 ny volana oktobra. Dia misy ny fandaharam-potoana efa nomanina? Ie, misaotra indrindra tompoko. Tsy diso anjara amin'izany andro iraisam-pirenena ny tanora zatovovavy izany ny fianakaviam-be amin'ny fahasalamana eto Boeny. Noho izany maro isan-karazany tolotra ara-pahasalamana omena ny zatovovavy rehetra eto Mahajanga izay ataony Rapitso fa 1 ny volana oktobra taona 2024 ao amin'ny Maison des Jeunes Barday ny tontolon'andro manomboka Rapitso maraina amin'ny valo maraina mandrapahariva. Dia ny tolotra omena amin'izany dia ireto avy:
ny fisorohana ny voka aloloatra ny voaka tsy irina zany ary ny fitiliana ny VIH sy ny fitiliana ny homamiadana ny vozony tsaninjaza mariana manokana fa bojo izy ireo zany hoe maimaim-pona. Dia inona moa ny tanjona amin'ity hetsika ity antony nanaovana an'izay fandaharam-potoana rehetrarehetra zay? Aleo angamba valiako izay hoe ny tanjona amin'ity fankalazana ity zany hoe izy io zany tsy hoe vao tamin'ity ihany nisy an'ilay fankalazana fa efa misy ihany izy io isataona dia ny tanjona amin'ilay izy zany mba hitsinjovana manokana ny tanora vehivavy zany hoe tsongaina manokana ny tanora vehivavy satria betsaka ny herisetra mianjady amin'ny tanora vehivavy nefa tsy mahasamby teny izy amin'ny mahavehivavy azy dia zay hoe sahiny teny zay no nandraisana an'ilay lohahevitra hoe andraso aloha aleo aho hiteny. Omenanareo ary ny afatra ho an'ny mpijery antsika fa indrindra ny tanora zay iantefany ity hetsika andro raisam-pirenena ho an'ny zatovovavy ity. Eto mpamaranina dia manentana ireo tsy haiko manaingina na ihany koa zatovovavy jiaby eto Majunga mba hiara hifanotrona aminay amaray satria tsy haiko manangy salama tanàna salama firenena mandroso. Misaorana mademoiselle Valencia Rasazy omenanao ary ny afatra. Ie manentana ny vehivavy rehetra izay any atokantrano any tongava re rapitso hoe io tolotra omenantsika maimaim-pona ozy teo hoe maimaim-pona tsy andoavam-bola misy ihany koa ny fampianarana tongava ao dia atoranareo hoe sao daholo ny zavatra azonareo atao. Fiara-miasa miaraka amin'ny Maristops moa zany izy ity isaorantsika mademoiselle Valencia solotenan'ny tanora avy ao amin'ny maison des jeunes Ampasika teo teny koa Rasazy Hajamalala zay ny solotena ny mpiasa ny fahasalamana nampafantatra ny zavatra ho isy ny fandaharam-potoana mandritry nyity andro raisam-pirenena ho an'ny zatovovavy zay atao rahampitso sabotsy 1 Oktobra moa izany hetsika izany. Mirarosoanareo azy. Toizantsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao efa hita miranty eny akaiky ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ireo voninkazo zay hoentina amangina ny toerana misy ny fasana ireo havana ny fianakaviana zay efa nodimandry nisy ny fanadihadiana zay nataony Crépin Randrianjafy mikasika an'izay zava-misy eny an-toerana izay. Tsy marisika ny olona mividy flera hoentina mamangy ireo havana efa nodimandry ny faharoan'ny volana novambra isan-taona. Matetika anefa io daty io atambatry ny olona amin'ny daty fahatsiarovana ny olo-masina ankalazay ny fiangonana. Amin'izao fotoana izao 2 andro mialoha ny fahatsiarovana dia mbola marisarisa ireo olona tonga mividy izany flera na ny voninkazo. Nambaran'ireo mpivarotra fa saika ireo olona amangy ny fahasandrazana any lavitra tahaka ny any Port Berger, Antsoy, Mahevatanana no tonga mividy ny voninkazo atolotra ireo havana efa nodimandry. Tsy dia mandeha ilay tsena aloha zao. Fahitanareo azy inona no mety ho antony? Tsy hay, tsy hay ilay vokatra ny aretina fa isan-taona ndraiky izy mandeha fa amin'ity mbola tsy hay. Dia otrina ka hatramin'ny otrina zao mividiny reto flera reto? 3 arivo ka hatramin'ny 2 alina. 5 arivo sy 2 alina ilay flera vazaha sinoa. Hatramin'ny vina zany nareo no eto? Jusqu'à talata. Mbola le mandeha lavitra aloha zao no mividy fa eto toerana mbola miandriandry kely. Ho anareo manaona fahitanareo an'izay? Ina mety antony hoe tsy mamparisika ny olona? Antony ohatraohatrany zany foana zany fandehan'izy ity isan-taona. Fa le amin'ity taona ity aloha tsy fantatra amin'le vina nareo mifarany eto? Amin'ny 2 latsinainy. Otrina ka hatramin'ny otrinina eo zao ny vidin'ny flera? Manomboka 2 arivo ka hatramin'ny misy 2 alina 3 alina. Matetika dia efa amin'ny andro ny voalohany volana novambra sy ny faharoany volana novambra no miara-mirotra ny vahoaka ny Mahajanga mividy ny voninkazo ary amin'io andro ihany koa no andorana izany ka anaterana azy any amin'ny fasan'ireo havana efa nodimandry. Ho an'ireo olona nanjifa voninkazo zay tafiona taminay dia tsotra ny antony hividianana izany fahatsiarovana
ho fanomezam-boninahitra ireo avana efa nodimandry. Oetolotra ny ray aman-dreny, mama, ravavy, dadilahy, zay any Port-Berger. Midika inona zany? Midika ny fahatserovana ny 1er novambra moa fahalalana hoe famangina fasana. Dia fahatserovana zany. Ireo zao mandeha mamangy fasana any Port-Berger, ankoatra ny fametrahana flera, inona ny atao any amin'ny fasan'ireo fianakavia? Sady mananatra flera miava, manadio. Marina fa mitotona andro ny alahady ny voalohany volana novambra amin'ity taona 2024 ity, ary ny faharoany volana novambra kosa andro ny alatsinainy. Mitohy hatrany ny fandraisantsika ny vahiny mivahiny eto amin'ny radio télé anakay amin'izao fotoany fampahalalam-baovao izao ihany koa pasteur Joela Randria Nantenaina avy amin'ny fiangonana Shekina Glory eto Mahajanga. Misy hetsika ho ataondry zareo araky ndresadresaka zay nifanaovanay teo moa, misy ny hetsika zay tanterahana rahampitso sy amin'ny alahady zao. Dia i pasteur Joela Randria Nantenaina no ampafantatra ny fandaram-potoana ho antsika pon'ny Mahajanga. Miarabanao pasteur. Mirary soa atsika rehetrarehetra zay mahita amin'izao eny tompoko. Raha mpitso moa nanaovana izay hetsika zay miaraka amin'ny fiangonana Shekina Glory sy ny alahady tontolo andro, inona moa izy io? Tompoko. Matoa moa miakatra plateau ohatran'izao namana mpanao gazety dia misy karazana hetsika foana zany no atao ho antsika rehetrarehetra eto amin'ny tampon-tanàna Majunga. Tsy natao foana izy io hoe ho an'ny olona le mivavaka ato amin'ny fiangonana Shekina Glory, fa ho an'ny olona rehetrarehetra zay mahita amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misy karazana hetsika moa ataonay rahampitso hariva amin'ny 3 ora sasany ao amin'ny Renso Center ao Aranta. Dia izy io karazana hetsika tena hoe andravana andreo endrika fahafatesana, satria amin'izao fotoana izao ohatrany hoe mamarana faran'ny taona dia be dia be ny accident tampoka, be dia be ny fahafatesana tampoka, be dia be ny problème maro isan-karazany mialohana faran'ny taona ohatran'izao. Dia zany mihitsy nahatonga anay ohatrany hoe napetraka ny tompo ao anatin'ilay lan'Andriamanitra le hoe manao délivrance ao amin'ny rà. Dikan'izany ao anatin'ny rà dia misy karazana délivrance, ràn'i Kristy io teneniko io fa tsy rànosy ary tsy rànondry. Dia ao anatin'izay fotoana izay be dia be no karazana endrika fahafatesana manoloana ny fiainan'olona maro dia zany no mahatonga anay manao an'ity hetsika lehibe ity manomboka sabotsy hariva io ao amin'ny Renso Center, zay tena hoe tsy hanavahana olona, tsy hanavahana fiangonana, satria be dia be namana mpanao gazety amin'izao fotoana izao olona dia ataoko hoe manompo an'Andriamanitra fa tsy hitanao hoe misoritra amin'ny fiainan'ilay olona le hoe Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Dia zany mahatonga hoe manao karazan'ity hetsika ity hoe karazana délivrance zany izy io manapotika andreo endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ny fotoana moako miditra antsehatra ny ràn'i Kristy dia io rà io no afaka mamaha, afaka manapotika ihany koa manohitra andreo endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Mety maro ny fiainantsika mety mahita anay amin'izao fotoana izao, mety hoe manambady ianao vita mariage fa tsy miteraka ohatra, fahafatesana amin'ny ara-kibo zany ara-trano zaza. Mety ihany koa mety hoe mampiasa vola ianao fa mety hoe maty foana ny ara-bolanao, manangana fond dia tsy mety tafatsangana fa ohatrany hoe te hiakatrakatra dia mitsifotra indray. Be dia be ihany koa mety relation mety maty, be dia be ny zavatra mety endrika fahafatesana eo amin'ny fiainanao ary zany no mahatonga anay miinvestira amin'ity atoandro ity hoe manentana antsika rehetrarehetra tonga avy ianao amin'ny alalan'io fotoana rahampitso hariva manomboka amin'ny 3 ora sasany ao amin'ny Renso Center io, anapotika antsika n'io fahafatesana io, fanahy fahafatesana zay manafoka ny fiainan'olona maro amin'izao fotoana izao io. Mety hoe be dia be ohatrany amintsika misy fotoana zao zay namana mpanao gazety, misy fotoana nandray olo ohatran'izany, isaka ny lamatoa, isaka ny tonga amin'ny 1 taona dia tsy maintsy maty, satria misy karazana fahafatesana manaranaka ao anatin'ilay fianakaviana. Fa tamin'ny fotoana niditra antsehatra io ràn'i Jesosy io natao délivrance tamin'ny ràn'i Jesosy dia nanomboka teo zay lamatoa rehetrarehetra teraka tapireniny tsisy problème daholo.
le amin'ny alahady manahoana indray fandaram-potoanantsika amin'ny eny tompoko misaotra ny amin'ny fanontaniana lahady indray a dia mizara anakiroa misy aty amin'ny reine soixanteur miditra amin'ny valo amin'ny folo ary amin'ny telo ora sasany dia mitovy ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny jet hotel sotema ampitany otive tana ny fotoana rehefa lahady any amin'ny jet hotel zany dia ao anatiny ihany koa dia mitovy mifandarana hoe amin'ny valo amin'ny folo ary amin'ny telo ora sasany fanentanana re ya fanentanana atsika rehetrarehetra ngamba dia tsy lava resaka tsony a fa tena hoe tonga avy ianao ninina mety ho endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao mbola vitany rahan jesosy zany ninina mety ho famombana mety ho tsara bika tsy ny olona rehetrarehetra tsara bika tsy tsara tale no tsy maintsy hoe tafiditra ao anatin'ny tokantrano fa misy karazana zavatra ohatrany hoe manakana le fiainantsika mahatonga atsika tsy miditra ao anatin'ny resaka tokantrano dia zany no hanentanana atsika rehetra na lehilahy na vehivavy na firy taona tsy hanavahana taona tsy hanavahana hoe antoko tsisy ninina zavatra mety hoe hanavahana fa tonga avy ianao a fa vonina ny karakaranao Andriamanitra vonina ny karakaranao ihany koa zay a amin'ny anaran'i Jesosy laharan-tariby moa fa mipetaka amin'io écran io a dia rehefa vita ty fotoana ty na amin'izao fotoana zao afaka miantso an'io laharan-tariby ianao fa ny any anentanako anao farany dia hoe tonga avy ianao a ndreo dia fotoanan'Andriamanitra aminao io fotoana rapitso arivo io dia manasa antsika rehetra tonga avy amin'ny anaran'i Jesosy zay zany ny seho indromiantaona rahampitso sy amin'ny alahady izao iarahana amin'ny fiangonana Shekina Glory nampafantary ny pasteur Joela Randriana nytenena tamintsika teo ny fandaram-potoana sy ny zavatra ho isy mandritra n'izany hetsika lehibe zay karakarainy fiangonana Shekina Glory zany mirary soa anareo pasteur mankasitraka teo toizatsika ny fotoan'ny fampalalam-bavao eo amin'ny lafin'ny fampianarana misy ny sekoly iray antsoina hoe Christeliance eto antapy-tanàna ny Mahajanga amin'izao afidiran'ny mpianatra izao dia misy ny fampafantarana ny mikasika ny zava-misy ao amin'ity sekoly Christeliance ity fanampanazavana ny sekoly miahitena EP Kristraminina any amin'ny Fokotany Tanambao-Sotema dia efa feno 17 taona ny siny tamin'ity taona 2020 izay ahitana ny reto kilasy reto maternelle CP1 CP2 CE CM1 CM2 ny sekoly miahitena EP Kristo Oliva indray izay any amin'ny Fokotany Tany Malandy dia efa feno 73 taona ny siny amin'ity taona 2020 izay ahitana ny reto kilasy reto koa maternelle CP1 CP2 CE CM1 CM2 ny sekoly miahitena lycée privé Christeliance indray izay hita any amin'ny Fokotany Tany Malandy dia efa feno 73 taona ny siny tamin'ity taona 2020 ka ahitana ny reto kilasy reto 6e 5e 4e 3e seconde première terminale mariny etoana fa olona iray ihany no mitatana an'ireo sekoly telo ireo sekoly ireo dia samy manana fifehezana hentitra ho an'ny mpianatra sy ny mpanabe manana mpampianatra efa zadraharaha sy ela ny hetezana sady manaraka fiofanana hatrany mba hanatsarana ny fampianarana manabe ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana koa mandray anjara amin'ny sport scolaire ny collège sy ny lycée Christeliance ny EP Kristraminina sy ny EP Kristo Oliva indray dia efa nandray anjara tamin'ny sport foot FIFA manana biblioteka manao informatique mamaim-poana manao voyage d'étude mitsidika amina hoe mitsidika valan-javaboary etsetra voka-panadinana tsara hatrany izay tsy mena mitaha amin'ny sekoly hafa ny saram-pianarana dia natao mirary ho zakany rehetra sady misy fianana raha mananjanaka telo-piraita-po efa maro ireo olomanga mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena nivoaka tato amin'ny sekoly isaoran'Andriamanitra fa noho ny fitahiny dia mbola nijoro ny sekoly hatramin'izao
mbola mitohy ny fisoatana anarana ka tongava fa voafetra ny toerana misaotra toko. Mitohy hatrany ny fandraisana ny vahiny eto ihany koa ry zareo avy ao amin'ny les Zanzibar ex taxi be na hoe taxi be teo aloha naizantsika azy les Zanzibar amin'izao fotoana izao andraisantsika ny mpanakanto zay efa kalaza eto Madagasikara eny fa hatrany ivelan'ny Madagasikara kalaza ihany koa eto Mahajanga mpanakanto Mikael groupe KL zany na Mikael no raisitsika eto misy an'ilay cabaret Mitsemboko zay ataontsika eny amin'ilay Zanzibar amin'ity zoma ity. Miarabanao Mikael, karakory programmentsika niany? Miarabanao Nise, miarabanao voaka Majanga jiaby zay mahita anay mivantana mantsana ty. Misy etsika goavana iarahana amin'ny groupe Mikael niany eny amin'ny les Zanzibar ex taxi be. Ahoana sy ahoana ny fandaram-potoanantsika? Ya, navy an-tanàgna zay manafinareo hoe misy donc misy semaine raiky zay losy iny tsara misy cabaret de somary tsy teto kely misy raha tsy ambara manko iny fa navy an-tanàgna zay dikan'izay agnano ambiance misy de afampanany any. Ya le taxi be fa maro atsika tamin'ny semaine losy raiky tsy nisy maro be message azonay hoe aiza ma tsika niany aiza ma weekend ty niany de tegna tsy nisy tam'izigny fa efa navy an-tanàgna eto zay niany ke agnamera maresaka koa atsika zay magnantegna sy miamby ambiance maresaka zay miaraka aminay au grand complet an'misy. Amin'ny ankapobeny ahoana ny répertoire zany karazana mozika manahoana no omenao any poniny Mahajanga eny amin'ny les Zanzibar ex taxi be? Ya, ny musique ma efa tsy azavaigna amintsika loatra koa satria aliranay zay donc Majanga tapitana eky ny fanahay zay karakory tsy maintsy maresaka diandraha koa fa miaraka aminay izy koa fa anao maregny Mikael zegny tsy maintsy raha mafana ke soirée zay raha aminay niany soirée Mitsemboko thème atsika niany ataonay Mitsemboko zao satria anareo avy eo niany anareo manintsinintsy boka amin'ny bord miditra am'le taxi be amin'ny Zanzibar ao nareo tsy maintsy hafana nareo niany ke fa inareo aliranay zao teo tsy maintsy hafana ke zegny navian'zao soirée Mitsemboko zay raha aminay niany an'se. Rarotina ihany ianao sady misolo tenany les Zanzibar no sady mpanakanto ihany koa amin'ny firy atsika manomboka misy vidim-pidirana ve de manakory ny resaka sakafo? Ya izy io comme d'hab hoe Zanzibar zay mbola mangala slogan taxi be teo fa izy io primo izy io gratuit bôdy izy io fa anao mila tsopatsopa na mila migiaka na mamimamy na mafambana mafaipaika ozy fandrama zay fa anao mila migiagiaka anao koa fa avy eo tsy maintsy giaka zegny dianao de anao mahita concert gratuit mahita raha miavaka be zay mizaha zay grand complet niany anao zay miditra ao 0 ariary lerantsika koa tsara anao aveloa satria zay avy nagnano installation zay efa misy table 10 même soratra hoe réservé donc ziny table anao vacancier donc ziny tsy haiko fa efa misy table 10 même soratra hoe réservé ke nareo zay te hita ambiance-nay magnotany koa aiza ma ry Mikael taxi be zay Zanzibar mampita amin'ny tribunal Majanga be mifampitongana atsika 9h21h haligny eo donc fanentana anary fanamafisana zay rehetrarehetra zay ameza atsika azy. Ya tsy maro koragna lava eky satria mahatsika mahita donc maro ambiance niany efa maro ny teto zay nisoloan'ny place teto zay ke anjaratsika tsiraikiraiky miteny hoe za koa fa boka mihinagna direction zegny hoe anjaratsika malalaka soantsika le mampalaise anao andiano zay anjaratsika hoe mahay ambiance karaha zao mety aminakahy ke mikaiky anareo zay efa naveto Majanga ville koa ambiance-ntsika tiky kaiky anareo zay manafinay jiaby na anareo vacancier au grand complet zay ao misy danseuse zay raha aminay riva azadigno rendez-vous-tsika taxi B le Zanzibar pardon taxi B fo izy io le Zanzibar ampitany tribunal io Majanga B fampitongana atsika Mikael au grand complet ao niany ndraiky danseuse jiaby tongava maro ho atsika zay efa miandry ny fandaram-potoana ny groupe Mikael na groupe KL chez ny ambiance eny amin'ny les Zanzibar zany eny amin'ny ex taxi be iny tsy atsika mpanjifa ny les Zanzibar ihany koa eny ny fotoana anio ariva no anatanterahana an'izany etsika cabaret en live Mitsemboko iarahana amin'ny groupe Mikael izany makasitraka Mikael misaotra nse ho atsika hatrany ny fampafantarana ihany koa ny fiangonana vahao ny oloko
eny amin'ny fokotany ny mahavoky iny a no misy an'izay fiangonana vahao ny olo koa zay misy ny fandaram-potoana ara-pivavahana zay iarahana amin'izy ireo. Ya amin'ny fofefaliana indray ny arabanatsika tsirairay avy ato anatin'ny tokantrano anatin'izao fandarana mahafinaritra zao a ary voninahitra ho an'ny tompokoa no mbola ahafahana mijoro indray a ato anatin'izao fandarana izao. Pasteur Faly no manolotra antsika ity fandarana ity indray zay tompona andraikitra manokana etsy amin'ny roboky tany Mahavoky Avaratra. Manentana antsika ao anatin'izay fotoana ao amin'ny roboky tany Mahavoky Avaratra zay moa no fatongavana eto amin'ity fandarana ity indray. Iresantsika manokana ilay hoe fitiavan'Andriamanitra satria be dia be manko amin'izao fotoana izao no efa tsy mahatsapa an'izany hoe fitiavana izany intsony na ao anatin'ny tokantrano ara dia ahitana an'izany hoe tsisy fifankatiavana na hoe tsisy firaisan-tsaina intsony na eo amin'ny samy mampiray tam-po na eo amin'ny samy hoe ray aman-dreny sy zanaka na mety hoe eo anatin'ny hoe fiarahamonina tsy ahitana an'izay fifankatiavana izay intsony ka dia izany indrindra no iresantsika n'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra satria mety ny olona mety manilikilika, mety ny olona mety tsy tianao fa Andriamanitra tianao ary izany indrindra nanaovana antsoavo antsika manokana zay ato anatin'ity fandarana ity satria ny antony manko dia Andriamanitra efa nafoy ilay zanany latokana ny amoizany an'ilay zanany latokana dia mba mitiavany antsika sy amin'ny amijeny antsika ao anatin'izay zavatra mety mahazo antsika ao anatin'izao fotoana izao mety tratrana karazana trosa ianao mety ao anatin'ilay fananan'olo trosanao dia ohatrany tratrana fanilikiliana ianao mety hoe tratrana aretina ianao dia afaretina hoe fa ela io aretina io tsy sitrana ary nandeha tamina dokotera nandeha tamin'ny mpanao fanafody maro fa tratrana karazana fanilikiliana ianao ohatrany efa atositosiky ny fianakaviana atositosiky ny ray aman-dreny atositosiky ny mpiray tam-po ny zavatra misy dia zao mbola misy tianao dia Jesosy ka izay indrindra nanentanana antsika manokana hoe eo amin'ny roboky tany Mahavoky Avaratra dia misy fotoana afaka lehibe indrindra iresantsika n'ilay fitiavan'Andriamanitra ary eo amin'ny fotoana io dia misy karazana vavaka sy fanafana ny vavaka fanafana zao ataontsika ao anatin'io dia tena angatahana manokana ny herin'Andriamanitra ary antsontsoina ny herin'Andriamanitra sy ilay fitiavan'Andriamanitra mba hijery todika ny fotoana misy lehilahy anankiray ao amin'ny baiboly ao zay Ezekia no anarany dia io lehilahy io dia tratrana karazana aretina zay tena fanarary ary tena hoe namponompon'Andriamanitra rehefa nanafatra hoe isa hiapa aminany dia ny ran'Andriamanitra hoe lazao ny akohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona intsony fa ny fotoana rehefa nanomboka nijery todika amin'Andriamanitra Ezekia nandohalika teo anatrehan'Andriamanitra Ezekia dia niteny manao tsarovo izy nandehanako tamin'ny foko rehetra teo anatrehanao sy nandehanako tamin'ny fahamarinana teo anatrehanao sady nanao any ranomaso izy niantsoantso an'Andriamanitra dia nijery Andriamanitra hoe nahita n'ilay etaetany Ezekia na nahita n'ilay tao anatin'ny fony Ezekia dia rehefa nahita ny tao anatin'ny fony Ezekia izy dia niteny iray Andriamanitra tamin'ny isa hiapa aminany hoe andana lazao amin'ny Ezekia fa efa reko ny fitarain'ny Ezekia ary anasitra anazy ka ho ampitomboky 12 taona indray ny andro iainany mbola mety aminao ihany koa no mitodika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia tia antsika raha ianao no amin'izao fotoana izao no miteny amin'Andriamanitra manao hoe tompo tsarovy fa mbola vonona no ny asanao vonona nompo anao na dia ao anatina karazana zavatra maro samihafa azy ianao satria Ezekia teto efa tratrana karazana fanilikiliana hoe afary ny akohonanao ary ny fianakaviana ray manontolo dia efa nanomboka ohatrany hoe tsy dia mivaky lohany Ezekia intsony satria efa ela tao anatina aretina izy ka zavatra tiako resahana zany dia ny hoe miandry antsika ny tompo mitady antsika ny tompo tia antsika izy ka nanisan'izay nafony ny ainy mihitsy ilay zanany latokana no ny amin'ny fitiavany antsika ary ao anatin'ny fotoana io ny iresantsika fotoana tena hoe iresantsika ny tenin'Andriamanitra sy ifandaharantsika n'izany hoe fotoana ifampiresahana amin'Andriamanitra izany misy tenin'Andriamanitra zay mety hoe tena andraisanao lesona ihany koa ohatra izany koa ny any Pasika be any amin'ny Pasteur Lizasoa iny amin'ny Ofimata dia misy fotoam-bavaka lehibe ihany koa amin'ny fotoana rapitso ohatra izany koa ny any Espace Renso ny any Tany Malandy any ohatra izay koa ny any Maroala any ohatra izay koa ny any rehetra mifavana voan'olo rehetra manerana majanga zany dia misokatra fa ny any tanànantsika manokana ho antsika ty faritra Mahavoky Avaratra ety Tsaramandroso dia ny etsy amin'ny roboky tany asaintsika hiazakazaka amin'ny fotoana io fa dia miandry anao ny tenanay hiara hivavaka aminao hifampahery anao ary hampahery anao ao anatin'izay rehetra izay tahiny tompontsika rehetrarehetra tongava daholo fa miandry anao ny tompo. Efa hitantsika amin'ny fahitalavitra ho antsika zay mbola manaraka ny radio télé nakay amin'izao fotoana izao antsika mihaony onjam-peo kosa amin'ity vaovao antoandro ity ny vahiny hafa indray ry zareo avy ao amin'ny bara Cabaret Métis ex baranene eny amin'ny Pont Blanc no vahintsika eto miaraka amin'ny mpanakanto Kalaza
manager métis zay ampikarakara nilay cabaret sans blague iarana amin'ny jaovavy eto amin'ny koa ny mpanakanto jaovavy zay efa tonga eto am'izao fotoana izao miaraba anareo tonga soa indray am'ty fotoany fampalalam-baovao ty miaraba métis miarabantsika rehetra eto amin'ny ekipa américaine zay manaraka manatotozany zao fandaran'izao miarabantsika ihany koa manaraka ny télé sy vahoaka manerany mahajanga rehetrarehetra tsy anganavaka vendredi magnifique atsika androany zany hoe zoma efa volona zao lehilahy miresaka aminareo zao mpikarakara an'ilay bara mpikarakara an'ilay cabaret ihany koa métis zay ny efa fantaranareo ana mijery any efa hainareo angamba zany métis zay fa rehefa manao raha de efa milamina zao nanomboka tamin'ny folo tsy zavatra lamina anay tsona momba cabaret fa vita fa milamina jiaby boisson resaka fidirana labasy velany jiabijiaby efa milamina satria ny anay talomako zay manao organisation misy hoe tara tsy mety aminay zay zay olo efa organisation nationale tsy ampy anaovanay anazy raha ohatra ka io cabaret io zany hoe jaovavy moa zany efa volona miaraka aminay io zaho koa efa volona mampafantatra anareo zay mahakasika resaka boisson efa vita tamin'ny folo regny resaka momba ny table sonorisation resaka balance tsisy tara hafa tamin'ny teo aloha misy fahatarana manao zavatra tsy mora fa am'izao androany zao efa vita daholo ny balance sonorisation efa tsara vao tonga Antananarivo omaly de mba tiako koa zany mba tonga ao androany mba hizesta aminareo zavatra noentiko ao ataoko surprise izy fa tsy mitena mission ici vahoaka tsy tenenako zay fa tonga izy de mahita hoe ino matériel noenty métis avy any Antananarivo rahitra zany ny fanomanana an'izay cabaret sans blague zay iarahantsika amin'ny mpanakanto jaovavy tonga soa eto mahajanga jaovavy elaela zay ny vaovao noentinao anompon'ny mahajanga azy miaraby anao de miaraby atsika zay manaraka ny télévision RTN androany jaovavy zany efa atao majunga am'izao de manentana atsika jaovavy io avy eo amin'ny bara métis ex bara nene ariva androany efa vonina tsara jaovavy ato miaraka amin'ny danseuse de manome rendez-vous atsika jaovavy ariva ny loko ny ambiance hoentiny zany hoe jaovavy zany fa indrindra ny gadona zay hanjaka amin'ity cabaret sans blague ity migadokira ny jaovavy filiny karakory andesinao niany filiny dancehall foana manentana amin'ny badigala sy badboy ny magenga zany tonga ariva ao atsika miona androany jaovavy hira taloha nahaizananao de ny hira vaovao mety ho hitao ve zay hira vaovao hitatsika ao hira vaovao zay androany de le hira taloha le fanahaizananao hatramin'izay hira taloha koa mbola ho avy ao tsisy to de complet miaraka amin'ny jaovavy ariva afana ny ambiance iaraka amin'ny jaovavy am'izay dancehall zay le feeling miainga ozy izy jaovavy tamitsika teo manager métis ny fanentanana ny vidim-pidirana manahoana ny sonorisation antsika ny resaka sécurité métis toujours vouloir plus iny efa soratra mibaribary be iny de rehefa tsy plus le zavatra ataontsika tsy mety voalohany hialatsiny kely aloha am'le alohany anaovako an'le fanentanana tamin'ny heriny mialatsiny atsika tamin'le boisson lany ho anareo makafy any bara métis tonga atao nareo tamin'ny heriny lany le boisson zany hoe matoa lany le boisson betsaka nareo tonga taminay isorako nareo betsaka fa zany hoe tsy ho izy tsony zany boisson lany ohatran'ireny tsisy zavatra azonao sotrona nefa nanao tsy maintsy sotro matoa tonga amin'ny cabaret lany izy iny satria tsy nieritreretiko loatra olona tonga tamin'iny mialatsiny am'le mpanakanto zay tao fa tsy hoe manambany an'le mpanakanto fa diso maro loatra le olona de sarotra aminah le miteny hoe mivereninareo fa tsy andrainareo zay fa tonga koa zany nampidirinay nareo fa mitindray mitoraka aty kosa tsisy boisson lany ary mangatsika tsara ianareo misalasala io tonga ao aminay satria mantsy bara métis anelanelan'ny tsara rano sy mavoky somary mataotaotra reo am'le sécurité nefa zany miteny anao tsisy zavatra atahoranao na kely tsy voandoany jaovavy tonga ao hoe sanatria isy korontana na sana am'izay fa efa sécurité efa anjara métis zay zany hoe zao rehefa manao fampisehoana na cabaret naiza zay andehanan'ny lehilahy métis tsisy olo masaky mihetsika eo zany hoe vitako miassuré ny sécurité ao anatiny satria zaho force d'intervention de police zaho tsy misaraka amin'io kopakopa tanynao commandant fipa élément eto alefanao ty aminakaty mila matanjaka ndraiky kalaky jiaby ataovy maromaro menoty fa atsika mila manao raha ambiance tsara mila sécurité tsara fa tsisy zavatra midéborde eo fa zavatra rehetrarehetra milamina ary makasika amin'ny parking hitatsika angamba niny somary fasifasika somary lavalava iny atsika koa manana sécurité civile manana bady zay moa izy ao mandamindamina resaka parking vao tonga anao tsy maintsy voakarakara tsara fa tsisy zavatra very eo tsisy zavatra ino bon etanina vahoaka ny majanga cabaret vehivavy jaovavy mpanakanto vehivavy safidiko manokana efa vitako analyse izy io matona laiko ary hitako fa tianareo
tsy moramora anao dansol zany satria piste vaovao tsy ho isika jovavy tsy mety tsy possible jovavy safidiko tonga avamarandreo jiabijiaby jovavy amarana andresadresaka atsika jovavy fanentanana ho an'ny mpankafy anao sy ny mpanjifan'ity baraka bare métis ty amonjy ny fandaram-potoana atsika mbola manentana atsika trano jovavy hoavy andrasiny de nataontsika mirary de mirary koa vidibidirana 7 arivo ariatsika de efa mahita jovavy ao amin'ny bara métis androany hoavy ao nouveauté marobe ao nareo misy danseuse tsy nandeha rery koa jovavy fa miaraka aminao danseuse androany de mame rendez-vous atsika tongava marobe ariva afana nietsika isoratsika manager métis zay tompona andraikitry nyty bara cabaret métis Pont Blanc ex bara nene zay mikarakara an'izay cabaret sans blague zay teny foy métis fa fitapitra ny fotoanatsika zao io jovavy iasire amin'ny ambiance aminareo fa métis miasire anareo amin'ilay zany hoe tsy jusqu'alors tsy azo atao fa anao tia saleg io mialatsiny manondro anao fa anao tsy mivoaka moramora anao tonga amina anao tia goma zay interpréteninao eo manatona ananao izy koa anao tsy ambiance fa any ambiance ny jovavy tsy maintsy miditra afa-po amin'ny jovavy anareo atsika miditra amin'ny ambiance hafa koa interprète tsy lany misaotra tompoko mankasitraka ary isoratsika ny avy ao amin'ny bara cabaret métis complet ny ambiance amin'ity ariva ity sy amin'ny alina iny ao antoerana fa omentsika ny fampafantarana indray ny fandaram-potoana ho an'ny fiangonana vahao ny oloko eny fokotany majanga be eny ampasika miaraka amin'ny pasteur Ridjasoa amin'izao farany herinandro izao atolotra ny araba ho amintsika rehetra manaraka ny fahita lavitra ka mahita an'ity invité plateau ity miakatra eto indray ny tenako pasteur Ridjasoa zay fanentana amintsika mianakavy makasika indrindra n'ilay fotoana lehibe zay ho tanterahana raha mipitso asabotsy amin'ny valora maraina tsy diso eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko exa ofimata pasika majanga be ao ambadiky ny orinasa Komama na ambadika ny microfinance izany ity fotoana zay ho tanterahantsika ity anao etsika ngeza be isika eto majanga famaranana moa zany ny tena marina famaranana n'ilay séminaire mitondra ny lohateny hoe fitombe-panafahana sy fahavokarana isy vavaka miompana tanteraka ao amin'ny fanafahana zay omentsika anjara toerana lavalava tokoa satria amin'ny mahafamaranana zay dia io ny fotoana zay noeritreretinay noeverinay ary nomen'ny tompo atsika mianakavy mihitsy amaranana ny karazana fahoriana zay vokatry ny asana devoly hoy tamina fahitalavitra anankiray sy onjam-peo anankiray hoe taka ny farana n'io volana io ny farana ny alahelo ny randram-po ny faniliana ny tsy fahombiazana ny tsy fahavokarana eo amin'ny fiainanao ity volana oktobra ity dia farana amin'io rampitso io dia taka ny farana n'io volana oktobra io ny farana an'ireo karazana ngidi-piainana fa hivadika homamindray zany fiainanao amin'ny volana manaraka tamin'ity taon'ity tokoa dia maro ny olona no ny andrandra ary nanantena mihitsy azy ny akamaroany maro mba hanangan zavatra anatanteraka ny tanjony hoe ity ny taona 20/20 eo amin'ny fiainany fa ny akamaroany olona dia ohatrany hoe kivy sy reraka diso fanantenana angano maro azy vokatry ny zava-misy satria vao nanomboka tany amin'ny volana marsa tany hoany dia niditra reny karazana retina ireny ho antsika teto majanga dia tratran'izay karazana fadisompanantenana izay zany no maro dia zao nyfanontaniana mipetraka hoe ahoana ny fomba naremana nyreny azo lazainy raha ny fomba fiteo mazatraka ma dia hoe reny lavaka be tamin'ny fiainana ireny ndika ny lavaka be zany dia hoe fahabangana be tamina fidedavana fidiram-bola ny fiariana zany dia nahita faisana mihitsy tao anatin'izay volana maromaro izay ny sin'ny aretina ahoana ny atonga ary ahoana ny ahafahana ny tena marina mameno mibanga indray zany amin'izao vanim-potoana izao dia hoy hoe ity misy fotoana tsara indrindra ho antsika mianakavy hoy izy Andriamanitra hoe ho adidiko ianao dikan'izay miadidy zay dia miantoka dia rehefa hiantoka anao Andriamanitra dia izy no manome zay zavatra rehetra ilayntsika mianakavy izy no mitondra anao any amin'ny tanjonao izy no mitondra anao any amin'ny nofinao izy no manatanteraka ny ao am-ponao mba ho azonao tsy ampahitanana amin'izao fiainana atrehantsika mianakavy zao ka maro ny olona no mijaly eo anatina fahoriana vokatry ny aretina fanilikiliana fahantrana avy any amin'ny ray aman-dreny dia miteraka trosy io fanahana fahantrana io dia miantso fanahana trosa
rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia miakatra ny fiainan'olona dia potika dia mitrosa dia any amponja ny afarany na mitsoka mihitsy miala teo amin'ny toerana misy azy dia mitsoka nefany a na hitsoka ary izy dia tsy maintsy ho tratra ihany eo ambadika an'izay be dia be zany ny fiainana rava vokatry ny tranga misy fa ny azo ampanantenana antsika mianakavy eto a dia ny hoe ny fomba anareman'Andriamanitra an'io ary zay ty fitombe-panafahana sy fahavokarana ity raha miresaka faharavantsika miresaka fampitehana dia hitodika misimisy kokoa ny amin'le hoe ahoana ny ahafahana manangana azy ahoana ny ahafahana manatsara azy inona ny tokony ataon'ny olona anankiray raha mba te anarina ny fiainana izy amin'izao fotoana izao dia tsotra zany no vaolana eto ho anay mpanabiara-panahy zay mandalina mandrakariva ny zava-panahy dia mahita hoe ny fanaremana angakangana kokoa ny fiainan'ny olona anankiray dia mifamatitra ho amin'ny ara-panahy rehefa tahina ara-panahy izy dia voatahara nofo satria zay resy rehetrarehetra ranofo dia afaka miarina ho amin'ny ara-panahy ny aranofo izy mety tsy manana ninninna olona ravy izy olona potika izy raha vanony fahavalo izy ny aranofony fa raha anarina ny olona io zany dia tsy hoe omena zavatra izy hiarina ranofo omena vola taon'izao toanana fa ho reraka hatramompanohana azy raha mbola devolony nanimba azy fa mba hanaremana ny aranofony dia karakarana aloha ny fanahany izay le fanampiana aloha voalohany indrindra atao an'io olona io dia karakaraina aloha ny ara-panahiny pitehana aloha le asana devolona motika ny aranofony satria hosa ara-panahy izy dia atanjana ny ara-panahiny dia rehefa ambinina sy salama ny ara-panahiny dia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izy zava-dehibe zany ry havana dia ny hoe fanaremana aloha ny ao amin'ny tontolo ara-panahy ho aremina aloha zany ny fanahinao roana ny devoly zay namatotro anao pitehana ny herin'ny maizina ireo karazana fanahana famisaviana fanahana trosa ny blocage le manakana anao tsy handeha lavitra mantonga anao tsy mavokatra mivarotra ianao potika ny varotra ao mindram-bola tsy ianao tsy mandeha iny ananany olona troso atoato zany hoe mitotongana mihitsy ahoana ny fomba aniliana an'ireo mitady ny fomba rehetra ianao dia hoy hoe ao amin'ny ara-panahy mihitsy aloha ny karakaraina fa rehefa voatara-panahy ianao dia afaka hotahina amin'ny lafiny rehetra afaka tomboko lasy tomboko vavy mito ihany koa ny fandraisantsika ny vahiny eto amin'ity plateau ny radio télénakay ity andraisantsika ny avy ao amin'ny Canal Plus Steven sy Floria reo no mivahiny eto ny Canal Plus dia tsy mitsahatra ny manome fahafampo ho an'ny mpanjifa misy ihany koa ny zava-baovao zay omeny izy ireo ho an'nympony majanga miaraba anareo miarabanao ny se dia miaraba ampony majanga zay manaraka ny zava-baovao toandro zao araka ny efa nambarako teo Floria misy ihany koa ny zava-baovao tsara ho fantatry ny mpanjifa atsika eto majanga am'izay resaka Canal Plus zay indrindra no iakarana eto araka ny teninao zay Canal Plus an'se tsy mitsahatra manome zava-baovao dia tonga eto izay mampafantatra antsika rehetra pony majanga zay mbola tsy nanjifa an'izany Canal Plus zany asaina nareo ho tonga anantona anay ao amin'ny point de vente ny Canal Plus ao amin'ny Bobab City no ahitana anaka an'se na ao amin'ny Shoprite zany ny aizany be sy ny maro anazy dia faly za mandray anareo tongava ho anareo zay mbola tsy nanjifa an'izany Canal Plus zany fa amin'ny alalan'ny 80 000 ariary fotsiny dia fa miantrano any antranontsika zany Canal Plus zany installation bojo ozy mazinga maina azy zay efa ahitana 123 chaîne be zao ao anatin'izany 80 000 ariary zany ka asaina ho an'izay mbola tsy nanjifa fa sans engagement io tsisy zavatra atahorana tsy mifidy trano tsy mifidy télé zay ny tombony amin'ny fampiasana ny Canal Plus Steven avy eo sary mbola mazava tsara koa Steven ihany koa eto miaraka amin'ny eto mitondra zava-baovao atsika mpanjifa na atsika mbola tsy mpanjifa ny Canal Plus ny anampinan'izay Steven indrindra fa mireo tolotra marobe amin'ny Canal Plus ny tolotra aloha mbola tsy miova araka ny voalazan'ny Floria zay fa nina omeko anareo le anareo mpanjifa sy nareo mbola tsy mpanjifa zany manentana ihany hoe araka an'le tolotra zay fa mividy mora ny Canal Plus azahoana anazy fa no atsika mpanjifa rehetra ho anareo le efa tapaka abonnement reny sy le mbola tsy tapaka abonnement reny angambany mbola mitoy ihany ny fanomezana bonus angambany tsy tapaka io i bonus io indrindra zany ho antsika le mbola mandeha tsara ny abonnement azadiny fa ny andro anefanao abonnement zay dia efa mandeha bonusnao amin'iny andro iny dia ho antsika efa tapaka abonnement reny zany hoe nisy bonus nomeny Canal Plus nanomboka tamin'le 20 ka hatramin'ny 31 rapitso ny farany zany hoe telo volana midina zany ho anareo efa tapaka abonnement telo volana midina ka hatramin'izao zany hoe njaranareo zany compte hoe
firy volana manotapahany anakazay koa telo volana midina zika zao manano re abonnement nareo na niany na maray farany io tonga de mahazo bonus avy hatrany tonga de mandeha zany le sary fanampiny zany hoe mahazo sary maromaro zany nareo kotrany a zay abonnement efanareo fa mitongava eny amin'ny point de vente Canal Plus eny amin'ny boutique zay Canal Plus fatanareo na amreny toerana afanareo manao re abonnement reny de tonga de mahazo bonus daholo zany atsika zay telo volana tapaka midina ka hatram'izao miaraka atsika zay manao abonnement mbola mitohy am'izao fotoana zao. E Floria ny toerana misy an'izany Canal Plus zany ankoatran'le misy anareo betsaka ny Canal Plus eto Mahajanga manantona ny vahoaka. Tena manakaiky atsika ny Canal Plus eny anelakelan-trano eny efa hitana hoe Canal Plus efa afahana manjifany manao ny abonnement antsika zany hoe tsy mila mandeha manantona boutique zany atsika ao amin'ny Score ny ahitana ny boutique ny Canal Plus de eo amin'ny devant ny ina ty librairie ny Madagascar de ny ahitana anakao araka ny teneniko teo tombo no antsika eto Mahajanga zany fisiny ao amin'ny Bobab City Canal Plus ao satria zay ao anise misokatra manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 7 hariva zany hoe tsisy ny point de vente ny Canal Plus eto Mahajanga tsy mihidy zany hoe zay ihany no tsy mihidy atoandro ohatra zany ka taratara anao avy miasa de miamby anao zahay jusqu'à 7 hariva zay no tanjona de manodidina anay eo moa zany ahitana ny eo amin'ny rond point taxi ahitana ny Canal point de vente ny Canal Plus de ny ao Tsaramandroso ny any amin'ny Sotema koa ahitana de ao amin'ny Akasia koa ahitana ny point de vente ny Canal Plus ka asaina ho za atsika zay mbola tsy nanjifa zany Canal Plus zany aza misalasala ampitsikina no andraisanay anareo de misaotra nareo ato amin'ny RTN nandray anay tena Ok, nafinaritra ny fiarahana teto. Steven mamarana azy teny foy avy aminao ary. Ya, zany hoe azadino mbola manentana ihany miakatra matetika eto mantsy Steven amin'izao fotoana zao satria mbola manentana atsika zay vonina iara-iasa amin'ny Canal Plus indrindra nao an'ireny point de recharge reny aza misalasala tompoko fa misy commission de lehibe ho anareo amin'izy iny zany hoe indrindra atsika mampiasa an'ireny cash point reny atsika manao cybercaf atsika manao fitadiavam-bola hoe mampiasa vola zany ianao ka tianao asianan'izay hoe point de recharge zay ina moa le point de recharge toerana anankiray ahafany rehetrarehetra manao re abonnement Canal Plus de mariako tsara ihany koa tsika zay manao re abonnement amin'ireny point de recharge reny azadino fa mitondrasa numéro ny carte ao anatin'le décodeur le 14 chiffre iny am'izay anao tsy sahirana toa de hita avy hatrany ny momba ny abonnement anao am'izay fotoana zay de toa de mandeha zany ny sary fa azadino numéro ny carte 14 chiffre efa manantona ny point de recharge manentana atsika zay te ara-iasa ho zay manatona ny Lightshop Canal Plus partenaire ny Canal Plus eto Mahajanga eo Tsaramandroso eo amin'le hoe banque BOA kaikiny eo Tsaramandroso mitongava fa ao no afatsika mahazo fanazavana feno raha ohatra ka lina am'izay point de recharge ny Canal Plus zay atsika zay mampiasa ny fitadiavam-bola atsika ka raha ohatra tiatsika iroborobo misy ny commission ho zay de aza misalasala fa mitongava. Steven sy Floria avy ao amin'ny Canal Plus ny resadresaka tamintsika teo nampafantatra nyreny tolotra maro isan-karazany zay hitatsika ao amin'ny Canal Plus teo ireny isorany anareo ary de mirary soa anaraka ny filazana isika andraso aloha aleo aho iteny ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovavy ny sampandraharaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny sampandraharaparitry ny mponina ny sampandraharaparitry ny fampianarana ny sampandraharaparitry ny fahasalamam-bahoaka mpiara-mombonantoka amin'ny Maristops Madagascar dia faly manasa antsika rehetra tanoran'ny Mahajanga ho avy ao amin'ny Maison des Jeunes Barday ny iraky amin'ny 3 Oktobra 2024 tontolo andro fa misy tolotra ara-pahasalamana sy ara-pahananana maimaim-pona koa tongava maro. Avis de recrutement, cherche un technicien polyvalent en multimédia, avoir de diplômes Bac plus 2 au minimum, avoir des compétences en montage vidéo et audio, logiciel Adobe Premiere Pro, After Effects, avoir des compétences en réseau multimédia, avoir l'esprit d'équipe et apte à travailler sous pression. Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre CV et lettre de motivation avec photo récente et contact à la station RTN Tsaramandroso le plus vite possible ou envoyez à telenakai05@gmail.com. Merci. Ny avy ao amin'ny bar California
bara California no mivahiny eto eny Ambalavoly zay eny amin'ny fokontany Ambalavoly eto indrindra DJ Rad Pro zay kalaza amin'ny resaka fampandihizana amin'ny maha DJ azy Rad Pro sy mpanakanto Dileo Copy-Collé Dadilove mivahiny eto amin'ity atoandro ity resadresaka amitsika ampafantatra ny fandaharam-potoana misy ao amin'ny bara California miarabanareo miralary miarabanao anisy ary miaraban'ny technicien nao ambadika ao indrindra miarabany voaka Mahajanga manaraka vaovaon'ny RTN amin'ity atoandro ity elaela zay DJ Rad Pro tsy hita niakatra plateau sala am'izao miverina indray nareo toy izay ihany koa Dileo Copy-Collé Dadilove inona ny tsara ho fantatry ny mpijery atsika azy tsara fantatra zany mato niakatra eto namana anisy misy vaovao tsara zay zany hoe misy mpanakanto Copy-Collé Dadilove zany hoe miaraka amin'ny DJ Rad Pro androany misy safidina manokana DJ Rad Pro zany hoe hiara-iasa hiaraka amin'ny Dileo ka ao amin'ny bara California zany ovanan'izay sy fety zay androany ke dikan'izany zay manaraka ambiance ny Copy-Collé Dadilove na Dileo mahay ambiance ny DJ Rad Pro tsara tonga maro atsika niany satria efa pare ao miamby anareo zahay ao ka ao amin'ny bara California tsy mahay zay eo Ambalavola eo na parking misy eo aza jerena amin'ny kelikely le trano fa tena mahafapo atsika raha fa tonga re atsika tsy voasambany fa efa betsaka ny lanonana niarahana tamin'ny Dileo teto Mahajanga efa betsaka ihany koa nirany zay mandeha amin'ny haino manjery eto amintsika Copy-Collé Dadilove Dileo elaela fotoana lavalava zay inona ny ampiavaka an'ity androany ity ary eny California voalohany zany manambola tsara atsika jiaby anatokantrano ny koranay voalohany zegny efa maromaro zay soirée nandehanay fa amin'ity raiky ty zany tena ataony miavaka tena zany hoe ao zany tsika mahita anazy raha resaka hoe fanomanana zany préparation zay fa vonona tsara efa pare jiabijiaby zay miaraka ampandihy miaraka maro zany mahita hira vaovao ko zany nareo ao hira vaovao Dileo hoentinay anafana ambiance ao i Dileo Copy-Collé Dadilove de Dileo iranao ma Dileo no atao sa misy irany Dadilove ihany koa aseho androany am'izay lanonana izay merci io amin'ny resaka répertoire io zany samy zay manano irany Dadilove io koa zany nikanaka manokana samy ataonay jiabijiaby zany zay manahoana ny lafiny sonorisation ny resaka boisson sy tsakitsaky ery amin'ny bara California satria tsy maintsy sakafo ny olona sady ijery an'ity lanonana ity resaka sonorisation DJ Rad Pro manano raha fa ianao zoganisé anao invité-ny mba ho tonga koa mijery karakory ma sonorisation ato ifa tsy koranitsika koa boisson fa bien glacé ary tsakitsaky koa fa pare ao ke tiako tenenina meve atsika ta io ny antena fa nan'olo tsy omeny mitongava jiaby zay mahita ambiance ny DJ Rad Pro reny mitongava jiaby fa tsika isoma niany ty tsy amaray fa niany zoma ary eto anisy marina niany vao niakatra plateau satria efa tsy maro sokasokatra mois donc zay raha tsy diso za vao tonga ny tenanay io avy any misy tournée kely natao na de mbola tsy ary natory eto resaka ambiance lazayntsika ke tongava maro atsika fa azadina koa dimanche atsika plage concours de danse tsika plage amin'ny California Beach zay Dileo tsara ihany ny ampahafantarina ty toerana ity de ny fanentanana avy aminao bara California voalohany zany manentana atsika voaka amin'ny Mahajanga jiabijiaby mba ho tonga ao amin'ny bara California ny place zany eo Ambalavola zany hoe raha hitanareo baka la terrasse de mandeha aloha kely nareo misy somary couloir kely zay mitsofoka mandehana amin'ny bara California misy plaque zay moa keo amin'ny raha de tiana le amin'ny resaka hoe ambiance moa ko fa ianareo sécurité jiabijiaby fa ao raha jiaby de misy teny kely farany azadino arapitso ao amin'ny Lasgaly mbola miaraka amin'ny Dileo foana io mazava hoely place ok mankasitraka ny DJ Rad Pro zay mampandihy izy no DJ amin'ity hetsika ity sy Dileo mpanakanto zao efa betsaka ny hirany no sady Copy-Collé Dadilove nandray anjara izy tamin'izay Copy-Collé izay solitena ny Mahajanga eny amin'ny bara California zany fotoanatsika anio ariva sy amin'iny alina iny amin'izay lanonana sy showcase iarana amin'ny Dileo Copy-Collé Dadilove izay sy DJ Rad Pro makasitraka tompoko arahantsika ny famakina ny filazana indray tafiditra ao anatin'izao fotoana fampalalam-baovao zao andraso aloha aleo aho iteny ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovavy
ny sampandraharaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny sampandraharaparitry ny mponina, ny sampandraharaparitry ny fampianarana, ny sampandraharaparitry ny fahasalamam-bahoaka, mpiara-mambonantoka amin'ny Maristops Madagasikara dia faly manasa antsika rehetra tanora ny Mahajanga ho avy ao amin'ny Maison des Jeunes Barday ny raika amin'ny 30 Oktobra 2024 tontolo andro fa misy tolotra ara-pahasalamana sy ara-pahananana maimaim-poana koa tongava maro. tomboko lasy tomboko vavy misaotranao nanaraka hatramin'ny farany ny fotoan'ny fampalalam-baovao atoandro teto amin'ny radio telenakay tamin'ity zoma 30 Oktobra 2024 ity mankasitraka ihany koa ny teknisiana sy ny namana mpanao gazety izay nanampy nahafahana nanotra ny Tsipriam-baovao teo ireny fotoana ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FDC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarakely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao ao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Kotongava raha mitsidika ny FDC eto tsara mandroso eto akaiky ny paty à l'hôtel fa miandry anao izahay. Misy ny fianam-bidy 10 ka hatramin'ny 500 isanjato. Cours CPE, cours de préparation BEPC, bac ACD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages: travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc, les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidirana ny 7 novambra 2024. Ny fisoratana anarana ao amin'ny biro ny cours CPE Mangarivotra, 50 metatra miala ny biro Fokontany Mangarivotra. Sy ao amin'ny biro ny cours CPE Rebus Plaque Barday Ambohimandamina. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12. Cours CPE nanolotra anao teo ny vaovao.